fandaharana lehibe andao ifidy iarahana amin'ny eiza. Anasana ny maître Antitra Razafimanatsoa avy amin'ny vovonany firaisankina. Augustin Andriamananoro IRD, Nirina Rakotoary John collectif ny Malagasy. Ampanajana tompoko kilasy tompoko vavy no hitondrana ny iarahaba ato anatin'ity fandaharana lehibe iarahana amin'ny EIZA ity na ny Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique. Ny EIZA izay niforona tany amin'ny taona 1970 raha zavaina tsotsotra mahakasika ny EIZA izay ny tanjon'izy ireo dia nidingan'ny fifidianana mampiaty mangarahara ary ao anatin'ny filaminana. Ny fandraisan'ny olom-pirenena anjara midingana ara-demokratika ary ny androm-panjakana sy ny zotra ara-politika demokratika sy araka ny tokony ho izy ary ny EIZA matanjaka sy maharesy lahatra ireo no tanjony izany EIZA izany. Ary ny vinany dia ny kontinanta afrikana anjakan'ny fitantanana ara-demokratika sy ny zon'olombelona sy ny fandraisana anjara ny olom-pirenena ao anatin'ny tontolo milamina. Ao anatin'ny izay vina sy ny tanjony EIZA izay no ikarakarana ity fandaharana lehibe ao anatin'ny fandaharana asa ndao ifidy ity. Raha ny hita tokoa tao anatin'ny izay politika izay dia tsy dia mirona loatra, tsy dia miraika loatra any amin'ny fifidianana ny olom-pirenena raha ny hita taratra, indrindra tao anatin'izay fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany teo izay raha ny tatitra ofisialy sy ny vokatra ofisialy dia ny 470 isanjato no tahany fandraisana anjara ny mifidy tao anatin'izay fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2020 sy 2020 izay. Anisan'ny atao hoe tranga lehibe faharoa manamarika an'izay fifidianana filoham-pirenena izay ihany koa dia ny tsy fandraisana anjara ny ireo kandida miisa 10 ao anatin'ireo 13 tamin'izay fifidianana filoham-pirenena izay. Raha ny hita dia anisan'ny hiatrehan'ny olom-pirenena tsirairay kokoa ny fiatrehana ny fiainana andavanandro, ny olana ara-tsosialy, eo ny fiakaran'ny vidim-piainana, eo ny olan'ny rano sy ny jiro, ny olan'ny tsy fandriampahalemana. Izany rehetra izany anga no atao hoe mety mahamaika kokoa ny olom-pirenena na dia atao hoe anisan'ny mampiova ny fiainan'izy ireo aza izany fidirana eo amin'ny sehatra politika izany. Na izany tsy izany mitohatra ny fiainam-pirenena ary ho tanterahana amin'ny 2020 ny volana May ho avy izao ny fifidianana solombavam-bahoaka ary ho an'ireo atao hoe acteur politika na ny mpisehatra politika dia misongadina ny vovonana 3 lehibe akoatra n'ireo antoko politika sasany sy ny tsy miankina ao anatin'izay fifidianana solombavam-bahoaka izany dia ny collectif malagasy, ny vovonana firaisankina ary ny vovonana IRD. Ny tanjon'ity fandaharana ity averiko kely ny tanjon'ity fandaharana ity sy ny tanjony EIZA dia ny andraisan'ny olom-pirenena anjara amin'ny dingana ara-demokratika ary anisan'izany ny fahazahoana ireo dingana arahana amin'ny fifidianana izany hoe inona avy ny atao hoe processus électoral ao anatin'izay. Eo ihany koa ny fampandraisana anjara ny rehetra, ny fisorohana amin'ny krizy mety mialoha, mety mandritra ary indrindraindrindra ao arian'izay fifidianana izay, ny fametrahana ny fitokisana ao anatin'ny dingan'ny fifidianana raha tsorina dia ny andraisan'ny olom-pirenena anjara misimisy kokoa, betsaka kokoa ao anatin'izay fiainana ara-politika izay eto Madagasikara sy eto amin'ny kontinanta afrikana amin'ny ankapobeny. Ho an'ity fandaharana lehibe ity ihany koa dia aritra eo amin'ny adiny iray sasany hatramin'ny adiny 2 eo izay fandaharana izay hoarahantsika mazava ho azy eto amin'ny TV Plus Madagasikara, ny Radio Plus sy ireo radio sy fahitalavitra tsy miankina raha vavy anisan'izany ny MBS. Mandeha mivantana ihany koa amin'ny alalan'ireo tambazotra tserasera toy ny Facebook sy ny YouTube. Ho an'ity androany alina ity ary sy dia araka ny efa nambara teo dia ireo vovonana 3 lehibe no nasaina hiady hevitra ho an'ity
androany alina itya isorana manokana ny faneken'ny maître Andra Razafy avy amin'ny fivonana firaisan-kina ny fanasan'ny EZA sy ny TV Plus Madagasikara. Miaraba maître Andra. Faly miarabanao Abraham Razafy ary faly miarabanareo mirahalahy ihany koa izay ady hevitra eto ny mpanotrina ihany koa arabaina ary indrindrandrindra ianareo rehetra izay manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao. Marina tokoa fa solotena ny vovonana firaisan-kina ny atongavako eto androany. Ya vahiny faharoa nanaiky nasaina ihany koa an'ity androany alay ity Augustin Andriamananoro candidat avy amin'ny vovonana IRD. Miarabanao Andriamatoa Augustin. Ya miarabanao Andriamatoa Abraham Razafy, miaraban'izy mianaday ihany koa izay miatrika izao ady hevitra izao eto amin'ny hainao manjery TV Plus Madagasikara, indrindra miarabantsika izay mpanotrona ihany koa sy itsika rehetra any tokantrano manjo izao fandarana izao. Ary vahiny fahatelo nanaiky nasaina atao anatiny ity fandarana lehibe ity Andriamatoa ny Rina Rakotoaritsona avy amin'ny collectif ny Malagasy. Miarabanao tompoko. Miarabanao namana Razafy, manazanao ry mpisehatra rehetra ary ny mpanotrona ihany koa fa indrindra manolotra ny arahaba antsika rehetra any atokantrano any. Candidat ny collectif Malagasy ny tenako ary tsara ny milaza fa izany collectif izany dia manana targetra fanjakana tsara tatana, firenena tandalana ary manaja ny demokrasia. Atao anatin'izay fandarana izay koa moa no ahafahantsika mamelabelatra ny mety ho tanjona, ny mety ho antony, mety ho fotoatiny izany vovonana telo izay misy anareo izay nasaina eto amin'ny ity fandarana teo ity izay. Araka ny fanambarako teo ihany koa dia ny sintona tsy nandray anjara tao anatin'izay fifidianana filoham-pirenena izay ny candidat miisa 10 ao anatin'ny 13 izany hoe telo no nandray anjara tao anatin'izay fifidianana filoham-pirenena farany teo izay. Anisan'ny ambety teny ny mpanara-baovao politika ny mety hoe karazana hoe fiodinana faharoa ity fifidianana solombavambahoaka tanterahana amin'ny fahasivy amin'ny 20 ny volana Mey ity ho anareo ao anivon'izay vovonana telo izay. Inona ny atao hoe enjeu ny ilazana azy an'ity fifidianana solombavambahoaka ity atombotsika eto amin'ny monsieur Rakotoaritsona Nirina. Misaotra anao monsieur Razafy nameny fitenenana. Tsy ondalana lehibe ty holalovan'ny vahoaka malagasy ty dia ny fifidianana solombavambahoaka satria hifidy indray ireo izay solotena azy ao amin'ny antemperam-pirenena izareo izay hitondra ny teniny, hitondra ny etaetany ary ametraka ireo olona anara-maso akaiky ny fandaniana isan-karazany ataon'ny ampanatanteraka izany dia izay ny mazava-dehibe azy satria rehefa hanana ny maro anisa isika ao amin'ny mpanohatra dia afaka hanova ilay tsindrim-peo zany izay hitondrana ny tany sy firenena dia eo amin'ilay resaka lahara-pahamehana ny tiako tenenina. Mikaikaiky anareo amin'ny resaka ara-tsosialy raha azontsika ao amin'ny fanoerana zany ny majorité ao amin'ny assemblée dia hiatraika mihitsy any anatin'ny aty vilanitsika malagasy ity fifidianana ity satria mazava ho azy fa tsy maintsy ho apetraka impanohatra any amin'ny resaka sosialy ny tsindrim-peo ary amin'ny lafinjavatra telo izay tsy nahitany mpitondra vahaolana amin'izao fotoana izao. Anisan'izany ny resaka fandriam-pahalemana fa efa mividy ary indrindraindrindra ny tsy fanananasa eto amin'ny tany sy ny firenena. Manana vahaolana izay amin'ireo lafinjavatra telo ireo. Resahantsika ohatra ny resaka sécurité. Ny sécurité zany dia antoka lehibe makany amin'ny fampandrosoana tena izy satria hita fa miravoravo tanana ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Miresaka isika ny sécurité routière ohatra. Maly azao dia nandeha tany amin'ny centrale Tsaralalàna polisy dia apetraka ry zareo ny saron'ireo olona marobe izay maty no mivokatry ny fifamoivoizana eny an-darambe. Ny zavatra tiana apetraka zany dia ny fisorohana ireny loza ireny no andraikitry ny mpitondra fa tsy ny manao constat hoe nisy olona marobe izay namony ainy teny amin'ny loza fifamoivoizana. Eo ihany koa ny resaka tsy fanananasa. Izahay ao amin'ny ARB dia manolotra fifampihofanana marobe ary tsy andoavam-bola ho an'ny malagasy ahafahany mamorona asa ary hamorona ny asa ho an'ny tenany.
zay ny resaka tsy fananana azy. Ny fahefa-mividy dia marobe no vahaolana tolotray zany. Ohatra ny resaka vidim-panafody zao resahaka eto. Marobe ny laboratoire izay any amin'ny tany hafa, tsy voatery any Europa, izay ahitana fanafody mora vidy. Nahoana moa sika malagasy no voatery vidy fanafody izay tsy takatra any Europa. Eo zany dia misarika ny sain'ny mpitatana zay hoe tokony sokafana ireo mpamatsy fanafody Madagasikara mba apidina ny vidiny zany mba ho takatra ny vahoaka. Raha raisitsika ohatra zao ny rononon-jaza 30,000 ariary, 3 alina. Ka raha man'ny olona nefa roetsy. Vary ray gony roetsy latsaka kely. Ahoana moa no ahafahan'ny vahoaka ho tafavoaka amin'izany. Eo zany dia hitantsika fa le tsy fanananasa no tena olana lehibe eto amin'ny firenena, ary tsy maintsy dedavana vahaolana satria latsaka katerena ary tsy mbola nisy fahantrana manitsikitsoka ohatran'izao teto amin'ny firenentsika. Namana Abrahama Razafy. Eny ary isorana izay faneho-kevitra voalohany izay noentin zareo avy anivon'ny collectif malagasy. Andriamatoa Augustin Andriamananoro araky nambarako teo tsy nanana atao hoe mpifaninana maro ianareo tao anatin'izay fifidianana filoam-pirenena teo, qualifiena hoe deuxième tour ity betsaka ny mpifaninana. Maro ihany koa ireo lazaina hoe matanjaka, misy ny atao hoe mibriguer zany majorité zany malonanao eto ao anivon'ny assemblée nationale ho anareo inany mety ho enjeu zany élection législative fifidianana solombavam-bahoaka izany. Ya, misaotra amin'ny fametrana fanontaniana Andriamatoa Abrahama Razafy, ary mamela angamba ny anitsikely laza ianao amin'le hoe ny vovonana maro anisa angamba ny maromaro koa miaradia amin'ny Flo Andry Rajoelina ankehitriny dia marina treto dia mananareo solombavam-bahoaka Madagasikara betsaka eo anivon'ny parlemanta zany ny antenimera pirenena. Fa ny ataoko hoe enjeu azoko mivoalazanao teo dia hoe ny ahafahan'ny vovona maro anisa mitazona izay majorité izay angambany dia mitaky zany zavatra izany koa asa ary mitaky zany zavatra any tamberina andraikitra. Ny vahoaka malagasy ankehitriny dia mahita fa na dia ny asa aza ny filoha ary asa ary mbola betsaka koa ny zavatra andrasana aminy dia tsy ampy zay raha tsy manana ireo heveriny fa misy hisolo-tena azy ny vahoaka malagasy eny fotony hitatitra ny etaetany any amin'ny fitondram-panjakana mahefa ny maromaro koa ny gouvernemanta izay manana fahefana mandrateraka. Betsaka moa araky ny voalazana manateto ny faniriana hoe anao araky ny voalazana teo nandray masy variana ihany satria mety mifangaro ngamba ho an'ny olona zay le hoe inona moa tena andraikitra zany solombavam-bahoaka ny Madagasikara izany. Ny solombavam-bahoaka Madagasikara toko tsy afaka hisolo-tena ny fahefana-paradateraka mihitsy satria sady tsy ministry ny asa vaventy izy, tsy ministry ny fahasalamana ary tsy ministry ny filamainam-bahoaka ihany koa, fa izy dia ametraka ny tolo-dalàna izay amahany vahaolana hitondra izay etaeta ny vahoaka malagasy amin'ireo fitarainy any amin'ny zavatra makarary azy, ary indrindra ihany koa manana tamberina andraikitra satria izy no eny fotony misehatra sy misera amin'ireo vahoaka ireo. Ka mety misy angambany ataoko hoe fofotratrasa izay majinika mety ho vitan'ireny azo lazaina hoe vatsy amin'ny tetikasa majinika ireny, eo ny fampiasana ny seady, eo ihany koa ireny karazana tetikasa izay vatsian'ny vondrona irasam-pirenena sy mpiara-monina Madagasikara ireny amin'ny famitana tetikasa toy ny lalakely, tohadrano sy ny hafa majinijinika, fa ny tena hoe asa vaventy sy ny fontotra dia tsy misy afa-tsy ny fitondrana mpanao-tanteraka ihany. Ka rehefa ny zavatra mahatsapa ankehitriny dia zao, rehefa mitovy ny tandrotokanga amin'ireo solotena ny vahoaka dia manafaingana sy manamora kokoa zany amin'ny fanatanterana etaetan'zareo zany, ary avy tambokatra amin'ny fametrahana na fototrafitra io na ny fanovana ny fiainan'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny mihitsy. Voalaza teo, voalazanareo tsisy tsy mahalala angamba zika fa sahirana ny vahoaka raha miseratra sosialy ary manao zay ho afa ny fitondram-panjakana mba manamaivana izany fahasarana-bahoaka izany. Fa io moa tsy ho vitantsika ao anatin'ny
heritaona na 5 taona no fanarenana ty firenena ity fa mitaky ezaka amin'ny tsirairay avy ary izay indrindra na tonga ny maro anisa ankehitriny zany nametraka ireo candidat manerana Madagasikara ary dia azo lazaina hoe amin'ireo district 20 dia saiky nanana solotena avokoa ny vovonana miaradia amin'ny Andry Rajoelina ny tenako moa zany dia candidat eto amin'ny boriboritany voalohany ary mitondra ny laharana faefatra minso manantena fa ho fanentanana ny olona hifidy moa ho maro androatsabato satria izay no endriky ny demokrasia izay no antom-pisitsika eto dia mino fa araka ny volazanao hoe raha endrika ny fiodinana faharoa ity zavatra ity dia eto sika no samy hitsara tokoa ny tanjaky ny hevitra sy ny heritsika politika ny antoko sy ny vondrikely politika tsirairay avy. Ianitra Razafy Manantsoa nareo anisan'ny nitaonan'ny olona tsy hifidy tao anatin'izay fifidianana filoham-pirenena izay reny ny vokatra ofisialy aloha atreto nareo indray ty mitarika ny olona hifidy amin'ity fifidianana ity mety hipetraka ve izay hoe deuxième tour izay mety ho qualifiena n'ity élection législative fifidianana solomavim-bahoaka ity. Misaotra Ibrahim Zafy ny zavatra tiako ambara voalohany aloha eto zany dia mahasamihafa anahy amin'reto olona mifanandrina anankireto solotena ny vondrona anankiroa dia izahay efa solombavam-bahoaka perinasa ary hiditra 3e mandat. Raha iresaka fahalalana ny ansana solombavam-bahoaka dia mieux placé indrindra iresaka an'izany ary mahafantatra ny zavatra mitranga eo anivon'ny antemeram-pirenena. Tsy solombavam-bahoaka ny misy eo amin'ny ankapobeny ilay lazaina fa maro anisa fa solombavam-panjakana. Ka le enjeu rehetratsika eto zany dia hoe ny ametrahana solombavam-bahoaka tena isolovavam-bahoaka izay no antony lehibe na tonga anay andray anjara amin'ity fifidianana ity. Azo qualifiena hoe deuxième tour izy ity amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Efa hita ny zavatra nitranga tamin'ny fifidianana filoham-pirenena reny satria zavatra maro no nikianina ary natonga ny tsy fandraisana anjara n'ireo candidat les C11 moa zany tamin'ny fifidianana iny. Raha nitarika ny taty amin'ny C11 hoe tsy andeha hifidy dia maro anisa no tsy nandeha hifidy. Le chiffre zay lazaina zay niteneninao teo le salanisa hoe 9,7% no tahan'ny olona nandray anjara dia zavatra namboamboarina fotsiny zavatra tsy marina zany tsy mirefléter ny réalité zany tsy izay ny zavatra nisy olona tsy nandeha hifidy maro anisa tao anatin'izay ka amin'ity indray mitoraka ty amin'ny mahafifidianana manakaiky vahoaka anazy dia adidinay ny mitarika ny vahoaka hoe andao indray andeha hifidy anovana an'izay zavatra misy ao anivon'ny antemeram-pirenena anovana ny tena hoe solombavam-bahoaka tena solombavam-bahoaka izay ho maro anisa fa tsy solombavam-bahoaka mpanjakana solombavam-panjakana andeha hanao bloky fotsiny ka andeha anatanteraka sy hanao misaotra makasitraka ary mangataka amin'ny fahefana mpanatateraka. Eto tsika dia mahafantatra fa atreto dia fahefana anankiray tokana ny eto amin'ity firenena ity ny fahefana mpanatateraka manindry ary maka manao fitaovana ny fahefana mpanao lalàna, ny fahefana mpanatateraka manindry ary manao fitaovana ny fahefana ny mpitsara. Ka izay zavatra izay azotsika hovaina ao anivon'ny antemeram-pirenena amin'ny alalan'ny fahazahoana izay maro anisa ao anivon'izany antemeram-pirenena zany ary hitatsika fa ny olona rehetra izay miresaka na amin'ny anao manjery na mpanao politika na mitarika syndikaly na mpiasa mpanjakana na iza amin'izao fotoana izao dia milaza daholo fa leo an'izao fitondrana manao dido-jadona ary manao ohatran'ny tsy misy ny malagasy fa ry zareo ihany no tena hoe tompony eto amin'ity firenena ity. Ka izay no antony nanekena ny anaovana an'izao débat zao amin'ity andro an'ity sady hitarika ny olona hoe andao hifidy fa indrindrandrindra ianavaka tsara zany asana solombavam-bahoaka zany fa tsy rehetra izay te latsaka akory no lasa solombavam-bahoaka. Tsy izay minisitra ary fahefana mpanatateraka ary no andeha anao solombavam-bahoaka anafangarony atao hoe fahefana mpanatateraka sy ny fahefana mpanao lalàna. Efa trany am-piandohana no efa diso mihitsiny zany le hoe asana solombavam-bahoaka natao mihitsiny izay nanadisoana an'izany satria lasa le solombavam-bahoaka no anasaina nanao ny asany mpanatateraka amin'ny fanomezana anazy ny moyen, amin'ny fanomezana anazy ny fahefana, amin'ny fanomezana anazy ny volam-panjakana sy ny fitaovam-panjakana eny fa hatramin'ireo fanomezana ho an'ny vahoaka malagasy ary hitatsika zany amin'izao fotoana zao
ireo kandidat-mpanjakana zay manoloanana eto moa zany no anisany mampiasa n'izay fahefa-mpanjakana zay na inona lazaina zay menada moa par coïncidence samy amboribory tany voalohany za larana fahadimy izy larana le fanoteneniny teo fa ny zavatra misy dia naiza le amin'izao fotoana zao na any amin'ny toerana hafa koatra ny eto amboribory tany voalohany dia ahitana fa manararoatra ary mampiasa fahefa-mpanjakana ny mpitondra fanjakana mizarazara zavatra tsy tokony ho zaraina amin'ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny fanararoatana ny fahefa-mpanjakana anazy ny toerana misy azy zany tena manao mibanga amin'ny alina satria mijery fotsiny tompona andraikitra makasika amin'ny fifidianana. Toy izao amin'ny fanontaniana faharoa avy hatrany miantefa amin'ny maître Andrazafy Manantsoa betsaka ny fitakiana nataonareo amin'ny tokony hoe hodiovina aloha ny tokotany tokony amboarina aloha ny lalam-pifidianana ireo rehetrarehetra atao hoe tsy fahatomombanana ny tany sainareo teo ireo adiketrina nefa dia mirosy ihany ny firaisakena afaka hitondranao fanazavana ve mampiaino antsika hoe ahoana ny mety anazavana an'izay sy anentanana ihany koa ny ireo mpifidy na dia mbola atao hoe ireo ihany ary ny mpisihatra ao anatin'ny fikarakarana ny fifidianana. Araka nambaraka teo fifidianana manakaiky vaoaka ity élection de proximité tsy afaka fotsiny hoe hijery fotsiny zao ka ame lalana malalaka be ho an'le mpitondra fanjakana efa nanao ny zavatra tsy nentina fifidianana filoham-pirenena izahay adidy ary iverynefa andraikitra tokony sahaniny afaty amin'ny fanoherana indrindra afaty amin'ny vondrona firaisakina zany ny antony ametrahana ny vondrona firaisakina io nke tsy tonga ho azy fotsiny firaisakina ao anivony samin'ny antoko zay natsapa fa tsy mety reny fifidianana zay natao reny ary be deabe ny fitakiana zay nitakina zay tsy tateraka hatramintsika amin'ny teny zao ary samy matsapa daholo koa ny rehetra fa na dia misy ary ny fitakiany tsy fanatanterahana an'izany fitakiana rehetra zany hoe diovina ny tokotany ny fanovana ny HCC sy ny seni rehetrarehetra io dia samy mahafantatra daholo hoe mandeha ila raha ohatra ka vela fotsiny mbola andeha fifidianana fotsiny zao anao an'izay tiany atao amin'izao fifidianana amin'izao zavatra misy zao ny antoko-mpanjakana ka noho izay anton'izay dia mipetraka ho ary fanina izahay ary natao hiaro ny vahoaka ao anatin'izay ary zay no mahatonga amin'ny teny hoe raha ny antsony olona zay tsy hifidy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena maro anisa nanaraka an'izay ankehitrindray zay miteny hoe andao hifidy daholo satria ny antony be deabe ny miandrandra an'izany vondrona firaisakina zany be deabe ny manantena fiovana zay azo entina ao anatin'izany fandraisana anjara amin'ny fifidianana zany. Betsaka ny manantena fiovana ao anatin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity sokajina ihany koa hoe fifidianana manakaiky ny vahoaka Andriamatoa Augustin Andriamananoro 10 no ny sitona tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo nambara teo ihany koa fa nisy ny tsindry natao tamin'ireo atao hoe mpitatana samihafa raha ny nambaran'izy ireo ny didijadona ny tsy fanarahan-dalàna atao anatin'izany rehetrarehetra izany ahoana ny mety hitondranareo an'izay hoe tena madio marina ve mahatonareo miroso ao anatin'izay fifidianana solombavam-bahoaka izay. Tsara marena ngamba Andriamatoa Abraham Mazafy dia hoe rehefa hirotsaka ho tompon'andraikitra ara-politika ihany dia tokony mba manana ny fahamatorana ihany. Ny zavatra tsapaka moa zany eto moa hoe firaisakina antony kolektifa raha ny tena marina hoe ray ihany izy ireo satria samy mpanohatra zay no ivedibetesiny lalandava teo hoe manohatra ny fitondram-panjakana mahefa. Zahazagaga hoe raha ny tokony ho izy tokony mba solotena anankiray zany izy dia mba angamba ny asa mpamosafijy minday izy ny tena hitondra tena mpanohatra fa sahirana indray rehefa aveo izy ny tokony ho valiana tsy valiana satria efa hatrany am-boalohany efa hita eo tsy fahamatorana eo amin'izareo io anao tsy anao sa tsy sa satria nahoana moa ianao no mandeha misarika nanotraka ny atota taratasy na azo ny laharana hofidiana atota amin'ny bulletin dia taitaitra dia hoe izay tsy anao indray eo indray taritina ny olona tsy hifidy zao indray zay indray anao indray zay fidy ka le fahamatorana zany ifonako amin'ny anabaviko ato fa mba tokony ho mazava zany nareo hoe rehefa tena andehetsika amin'ny lalana zany demokrasia zany dia mba manana fahamatorana fahamatorana teneka dia hoe misy lalam-panorenana lalàna velona atsaitsika izay lalam-panorenana izay satria io no mifeh ny fitsipodalao zay
ipetrahany reo androm-panjakana rehetra reo tsy maintsy eketsika zany aloha zy androm-panjakana mahefa eo aloha voalohan'izany a ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana eo ihany koa ny voamiara-mahaleo tena momba fividianana na seny ny zavatra ataoko hoe mba ny voatra kely ngamba raha ataoko hoe mba hiderako andrareo ankehitriny de efa mba nanaiky indray zareo zany reo zavatra efa nitsipahany teo aloha za mino fa na le fanoherana zany rehefa aoriana ihany koa mba mety efa mba hisy fiovana ihany koa satria mba hanomboka ho resy lahatra ihany zareo ngamba ny atsoatsy a rehefa mahatsapa fa ay ty fitondram-panjakana ty a dia fitondram-panjakana tsy de mivona lavitra amin'ny etaetany zareo satria miasa ho an'ny vahoaka satria ankehitriny a indraindray alay-panary zareo hiteny hoe amin'ny mampanohatra anazy zany de ohatrany hoe ny fitondram-panjakana zay niainga tany amin'ny vahoaka satria fifidianana ihany koa na miatrano mpitondra fanjakana teo a dia indraindray alay-panary zareo hiteny amin'le fanoheran'izay hoe tsy erona loatra amin'izay safidy ny vahoaka zay ny fanatena fahefana mpanatateraka ny zavatra voalazanao teo hoe ny kandida anankifolo no sitona ny marimarina koa tsy hoe ny sitona moa fa hoe tsy nanao ny fampielezan-kevitra kanefa na ny zavatra izany aza de tsy nanakana akory zany ny voka-pifidianana tsy ho eken'ireo vondrona iraisam-pirenena na ny eken'ireo mpiara-miombinatoka Madagasikara ho tena voka-pifidianana demokratika na diso manganahara satria Madagasikara de isan'ny tena nahazo fakasitrahana lehibe mihitsy na vondrona afrikanina io na ny firenena mikambana io hoe isan'ny modely raha ny tamin'ny fifidianana zay nisy teto zany ka ataoko hoe diso be ngamba ary tsy resy lahatra mihitsy amin'ny teny anabaviko ato amin'ny lasa hoe kandida mpanjakany fahefam-panjakany raha ny tenako angamba ataoko hoe tsara toerana milaza an'izany satria vao nametraka ny to taratasy rotsaka hofidiana Solomba vahoaka Madagasikara de ny zavatra nataoko voalohany aloha dia nametra-pialana teo amin'ny toerana ny andraikitra maministry ny kolontsaina sy ny serasera ny tenako ary fatapahoaka zany zavatra zany satria natao taratsy-ara-dalàna tsy misy zany fahim-panjakana azoko hoe verina azoko ampiasaina tsy marina koa ny filazana fa hoe ataoko hoe mety misy alay-panangamba tsy fantatro sy ny ambadika any fa raha ny tenako manokana ny jerevako zany satria miona fa mitovitovy an'izay daholo izay ministra de novon'ny gouvernemanta dia mitovy tsy misy tombo sy ala amin'ireo kandida rehetrarehetra fa ao anatiny voafeny lalàna rehetrarehetra mikasika amin'ny fifidianana tsy afaka ampiasa na fitaovam-panjakana na trano-panjakana eny na ny olo-mpanjakana aza dia tsy azo ataony mampiasa ny zavatra zany fa manaja ny lalàntsika tsy ho adala ny vahoaka malagasy ankehitriny fa mitazana antsika ihany koa ary mino fa efa mba azoazo famatorana ry zareo ngamba ny atoato rehefa mieno ny monsieur le ministre Augustin Andriamanan'Oritsika de ohatra ny izy ny rainy ny demokrasia eto amin'ity fireneny ity ohatra ny adinidiny le tantara satria raha kely indrindra intelo ianao nareo tao amin'ny TGV nanonga-panjakana teto amin'ity fireneny ity aoka tsy ho adinitsika ny tantara tompoko iza moa ny anaran'le voavonana misy anao monsieur le ministre azafady ny voavonana maro anisa tompoko le izy rehetra azafady tompoko miaraka amin'ny andro rajoelona izay zao de fahitantsika fa manitsakitsaka ny lalam-pandroenana satria zao rehefa napetraka ny HCC sy ny CENI teo amin'ny toerany Rajoelina dia filoha amin'ny malagasy rehetra tsy azo ekena ny amiatrahana ny anara filoham-pirenena ao anaty vovonana fa nitsakitsahana ny lalam-pandroenana zany monsieur le ministre manaraka izany candidat eny amin'ny 3e arrondissement amin'izao fotoana izao mizara koveta eny amin'ny EPP izay fananam-panjakana inona ny anaran'izany tsy fanarahan-dalàna izay de tsy maintsy mijoro rehefa misy ny tsy fanarahan-dalàna eto amin'ny firenena ary tsy vitan'izany ihany fa fatatsika nge tamin'ireny fifidianana ireny misy ny atao hoe kolokolo mividy ianareo ny vaton'ny vahoaka izay mahantra inona ny zavatra miseho ampanantenanareo ray hetsy sa telo hetsy ny vahoaka hoe rehefa lany eo zahay de omena zao volo zao ianareo nareo mpitondra ve no nanaiky ihany nefa ianareo amin'izao amin'le condition azafady hoe monsieur Abrahama manao démonstration kely hoe ry zareo tsy rainy démocratie fa tsy tia zany resaka démocratie zany satria nankianja ny démocratie arange natao zaridaina amin'izao fotoana zao hoe aizy any ahafahanay maneho hevitra aizy any ahafahanay miresaka amin'ny vahoaka anaovan'ny metra tatitra ohatra amin'ny vahoaka eto amin'ny boribory tany misy azy tamin'ny fampielezan-kevitra ireny zahay
rehefa nikasany ho an'ny mahitsy no sakanany zandary ane tsy afaka akory mivezivezy eto amin'ny tany Madagasikara nefa dia malagasy ray malagasy reny zany zany dia zavatra anisany lazaiko eto hoe tsy nareo mihitsy ny rain'ny demokrasia eto Madagasikara fa aza misandoka andraikitra monsieur le ministre ianareo dia tsy mamela amin'ny vahoaka aneo hevitra aoka zava ny resaka ary manaraka izany ny resaka tokony atao zany zao dia ny hoe inona no fahanay maneho hevitra ohatra any amin'ny TVM any amin'ny RNM amin'izao akatoko ny fifidianana zao sokafo anay ny vaky jery mpanjakana mba hahafahanay manao hevitra zany zao dia anisany etaeta agatana eto ny débat rehetra any amin'ny assemblée alefa ho directa any amin'ny assemblée any amin'ny TVM sy ny RNM satria manana zo ny vahoaka zay mifidy anay mba hijery hoe miasa tsara ve ny député zay mifidinay zany angeno anisan'ny etaeta nareo le manampim-bava mitoraka grenade lacrymogène ny vahoaka ve no milaza fa rain'ny demokrasia ny mpianatra mitaka bourse zay ampiasainareo arme de guerre ka mahafaty mpianatra ve rain'ny demokrasia ny zavatra nareo taonareo tany Kongo nahafaty olona maro zay vonoanareo tamin'ny arme de guerre ve no rain'ny demokrasia miala tsiny monsieur ministre diso adresse ianao misaotra tompoko monsieur le ministre ya raha marina no tokony tsy kabarotsy valiana ny zavatra raha zany satria sady efa mivoana anatin'le lohan-kevitra ty satria ina moa zany ny raha nataontsika anao an'ity zavatra ty mba hanetana ny olona ho maro hifidy nefa za lasa procès indray izy eto hoe ianao milaza ho rain'ny demokrasia efa ianao koa tsy rain'ny tsy ngamba ny professeur Zafa Albert ny voalaza rain'ny demokrasia dia nanaovana tsangam-bato izy ao Ambohijatovo dia nanaovana zaridaina tsara tare koa Ambohijatovo fa toerana afahana le espace afahana eny efa mety malahelo anao hoe tsy io satria tokananareo mety malahelo anao hoe tsy azo anao kevitra Ambohijatovo eny hevitra anao amin'ny mampanao politika anazy zany fa angambany afaka mijery kianja malala dalaka sy azo anaovana zany zavatra zany tsika kianja mihidy na dia espace ary monsieur le ministre teny amin'ny andeha espace dia nosakana amin'ny maramila ane zay azafady fa lisy manko alefa ny lisy fa avelao faranao kely koa le na dia kianja mihidy ara dia tsy navela izay mpanoatra aneo hevitra mamaly kely 30 secondes dia aloha amiko le izy fa mifandisana Ibrahim Zarzafy satria avy nandray fitenenana Augustin Andriamananory dia izy dia tokony makaty dia naverinao any amindray le izy ny zavanisy teo ny telo minitra napetraka ny fantaina voalohany dia nametraka fantaina faharoa dia namaly telo minitry maître Yantra toatran'izay 6 minutes ny atato amin'ny chrono dia averitsika mihodina ohatran'izao ndray ia fa afaka metsika fahafapo ny anabavintsika maître Yantra raha ohatra mananao ambara fa etontsika moa izy ty mivelatra ny fanohan-kevitra ary mba antsoina ny voalazany Azandrila ny Rina Rakotoary John zay milaza teo hoe ohatra ny voatotoana fanan-kevitra eto Madagasikara za mino fa na izao zavatra zao fa endrika isika ny fahalalahana zao endriky ny demokrasia zao ary isorako ny TV10 Madagasikara satria hatreto dia maro lafy tokoa ny fanohan-kevitra eto amin'ity Hainao Manjery ity voalaza ihany koa moa zany fa nisy ny Hainao Manjery Ravavy zay andray zao dindika sy tafatafa izao angambany tsy ho lavataritsika amin'ny zavatra zay fa ny zavatra tsapa zany ankehitriny dia efa ny vahoaka malagasy ankehitriny efa tsindrin-daona hoe aneo izay heviny amin'ny alalany zany hoe latsabato zany anehoany ihany koa eo izay fanantenany iza amin'ny olona iny fotony no ametrahany an'izay fanantenana zay ametrahana fitokisana hitovy ary fanovana iny fotony efa mazava zany aloha zany ny faneho-kevitra voalohany ary voalazanareo hoe ny safidy zay ho filohan'ny République Madagasikara ny vahoaka malagasy ankehitriny izy ifidy izay isolo-tena anazy eo niovy ny anteny mera pirenena ngamba ny zavatra tokony imasoantsika dia hoe nitezantsika ny vahoaka io mba tsy ho any amin'ny vakivakisana fandrafiana raha tsy tsika mihitsy ataoko hoe olo-dehibe mitondra politika mpitaiza no tsy mitondra ny zareo makany fa mandeha amin'ny lalan'ny fandrafisana ny fandranitana dia tsy anana irosa amin'izay famatorana zay demokrasia ka eo nga mba iangaviako hoe mba irosa amin'ny hoe zay sotoavina iombonana itsika hoe inona no hevitra ka maro lafy ka mety entsika anabeazam-boa ny toe-karena ny fanomokranasa
ny fanaterana ny vina ny filoham-pirenena reo andro telo ijoroan'ny fahampandrosoana ny arena mifototra ny loharankarena mifototra amin'ny mahaolona ny taniketsa indositrialy sy ny fanjakana tsarantantana inona mba hevitra reo menada amin'izany zavatra zany satria ilaina koa ny hevitry ny olona zay tsy mety manana to hevitra amin'izany fa mety anabe vosy anatsarany zany vina filoham-pirenena zany aleo sa aloha imbe tena aloha imbe satria mahenao n'izany zavatra lazay ny nga Augustin Randriamanan'olo zany dia tena zavatra mifanohitra n'izany ny zavatra misy miteny hoe andao tsika iverina ny sotoavina andao tsika hiara-pandroso firenena ary andao anatanteraka n'le vina le filoham-pirenena le filoham-pirenena misy ange no anisan'ny olana angeza-be eto satria filoham-pirenena vazaha ary zay no natonga n'le candidat maro tsy nandeha nirojaka manana mizaka ny soam-pirenena frantsay Madagasikara efa naverina aminy fahaleovantenany ary tsy afaka mandana reo fa tena frantsay izy ny faharoa manaraka an'izany tsy filoham-pirenena malagasy rehetra izy fa filoham-pirenena ny ampahany malagasy raha misy olona mampisara-bazana amin'ny malagasy eto dia ianareo ka raha ohatra hiantso anay ianareo hoe andao hiaraka ampandroso an'ity firenena ity dia mila fanovana aloha zany manomboka hatrany faratapony raha ohatra ka mitady famatorana avy aty ianareo dia ianareo aloha mila matotra voalohany satria na ny vina miova isakin'izay matsiaro ny velirano tsy isy tanteraka dia mamorona zavatra hafa fa mpanantenana marobe na mpanantenana amin'ny vahoaka malagasy zay no anisany mahaleo ny vahoaka malagasy sy mahatonga anazy diso fanantenana ary mahatonga ny olona tsy te hifidy intsony ka raha tsy miova zay avany aminareo zay inonay fa tsy sarotra tena sarotra ny anovan'izany dia ohatr'izao ihany ny maly ihany ny androany ka eto te hiverina any amin'le zavatra tiatsika resahana hoe raha resaka demokrasia tsy akalesona avy amin'zareo satria mauvais exemple raha iresaka bonne gouvernance na fampandrosoana mauvais exemple ka aleo hiverina any amin'le vahoaka le fahefana zay tompony fahefana mihitsy le deuxième tour zany eto dia hoe le vahoaka no manana fahefana amerina ny fahefana any amin'ny olona zay tokony tena omena ny fahefana eo anivona antemeram-pirenena ahafahany manova ny hoaviny zany fa raha ohatra ka tsy izay no miseho fa mbola trucage na iova ny didi-pitsarana na olona tsy tokony holanolany kolokolo mandeha fizarana zavatra mandeha ary mbola mafisiko ny zavatra voalaza ny rina rakotoaryjaona teo hoe nareo nge ny champion ny fampiasana ny fitaovam-panjakana na tapenana fotsiny ary ny tomobily-panjakana plaque rouge iny hovaina fampiasana ianareo nge no miditra anatin'ny sekolim-panjakana sy mizarazara ny zavatra mifanjakany reny mivatsitsiny zao reny nge ataonareo fitaovana fanaovana pré-campagne ireny vola tosika fameno reny nge nataonareo fitaovana iza angalana olona mifony olona mividy sady zany nareo ny vaton'ny olona amin'izao fotoana zao ka raha zany zavatra zany no miseho raha zany zavatra zany no mbola hitohy dia ny omaly ihany no anio dia izahay eto matoa mirotsaka osolombavambahoaka matoa izay milatsaka nefa mafantatra fa mbola maloto ny tokotany dia ampisehoanay fa mana légitimité izay hiconteste ny alatra rehetrarehetra zay iseho rehetra aorianan'izay tsy hoe izay andeha hiadina inona fa mana légitimité izahay ary antony anankiray andraisany anjara n'izao fifidianana solombavam-bahoaka zao monsieur Rakotoarjon tokony ho apetraka aloha zany mialoha izao fifidianana izao dia ny hoe ry zareo dia fa 5 taona nitondrana ity tany sy fireneny ity ary hita fa tsy naompy ny vahaolana narosondry zareo any amin'ny tany mandroso dia marodrefy 3 ihany ny ahafahana mitsara ny gouvernement na ny fitantanana amin'ny firenena ny sécurité fahefamividy ary ny tsy fanananasa rehefa jerentsika ny taremarika rehetra eto Madagasikara dia tsy naompy i fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao io dia any vahoaka zany zao ny fahefana ny amin'ny hoe iry zareo no tompona andraikitra amin'izao fahoriana sy fijaliana ary fahantrana eto amin'ny firenena izao raha toa ka te hanohy an'izany zareo dia fantany ny ataony raha ohatra kosa te hanova andray le rivo-baovao le vahoaka malagasy dia fantany ny ataony tsy olom-baovao reo fefa 5 taona ny teo noho izany alefaso ny eritreritra alefaso ny saina fa mahay miresaka ireo mahay manambitamby vahoaka ireo aoko tsika tsy hosodokany reny koveta sy zavatra marobe ireny raiso ny fanomezana satria volantsika ihany reny fa amin'ny 7 volana mea ny atao ihany ny atao namana Abraham Razafy
rehefa nareo tonga eo amin'izay solom-bavambahoaka ary inona ny mety hoe proposition hoentinareo anatsarana sy mety hoe anitsiana raha ny filazanareo anazy an'izay tsy mety efa voalazako teo ihany dia ny anisany olana amin'ity fitondrana ity dia tsy fantany ene le priorité na le hoe le priorité zany tsy fantany mihitsy hoe inona ara zany ny zavatra atao mba aroso ny vahoaka amin'ny etaetany sy amin'ny mahaoro ny vahoaka eto aho zany a dia iresaka kely ny fandaniany pona izay ataon'io fitondram-panjakana io mitodika zany amin'ireny teleferiky ireny mitodika amin'ireny colisée zay natao eny amin'ny rova ireny mitodika zao amin'le transport de troupe an'ny maramila malagasy efa nandoavantsika vola amina million d'euros nefa tsy tapopoka teo nakaizary reny fiaramanidiny ireny efa ny alan'ny malagasy voly ireny afaka namoronana asa ireny afaka nijerenany sosialy ny vahoaka malagasy ireny io teleferiky io jerenany le bus plus eny dia efa hita fa vitsivitsy mitaingina azy ary ny tombatombana zay ho atao amin'io teleferiky io dia mbola avo noho ny vidin'ny fitangenana bus plus ny vola aloha amin'izany dia izy ara zany ny tainginan'io teleferiky io nefa etsy an-daniny raha midinareo eny akoron-drano andrefana mijanona 10 minitra eo nareo miteny marary tenda manahoana le environnement le vahoaka atsika mijaly ao anaty fofona mijaly ao anaty aretina fa nefa le mpitondra manarinary volary zavatra aitraitra no hitondrana fantany sy fanjakana ny zavatra hoentina eny amin'ny assemblée nationale zany dia voalohany indrindra ny fametrahana ny tsindrim-peo eo amin'ny resaka ara-tsosialy manahoana ny resaka éducation eto amin'ny tany sy ny firenena ry zareo ministra ny zanaky ry zareo ane mianatra any ampita daholy izay mahatonga an zareo tsy miraraha n'io fampianarana eto Madagasikara io fa rehefa vita lalàna hoe tsy mahazo mampiana-janaka any an-dafitsoa ny ministra sy mpitatana amin'ny firenena ho hitanao fa ho tsara sy roborobo io université eto amintsika io ary hatramin'izao zao amin'izao tsika miteny zao mitokony aneny mpianatra ny université tsy homendry zareo an'le vatsim-pianarana zany rehetrarehetra zany dia manahirana anay daholo hoe efa lalàny zany ahoana moa tsy homena mpianatra amin'ny bourse raha ohatra indray iresaka momba ny fitsaboana isika raha voakatsika ny lalàna hoe tsy mahazo mitsabo tena any ampita-tsonko ireo mpitondra ireo satria isaky ny marary ireo dia evasanina any an-dafy daholo itsika vahoaka ihany miditra ao amin'ny asiera etsy be felan-tanana avoay lalàna ohatra ny fitsaboana lasa mamirapiratra daholo ireo hopitaly ireo milaza aminao amin'izany any namana Abraham Razafy ty zao dia misy ka mampalahelo amin'ireny CSP2 CSP1 ireny ireo zany dia isotonanay ary hoentinay any amin'ny anteny merany amin'ny hoe teraka any amin'ny CSP2 ohatra le zaza malagasy na reny malagasy raha teraka tsisy fahasarotany moa zany le olona dia vitan'ireo rasazy kely ireo ihany mampiteraka azy kanefa rehefa tonga amin'ny fahasarotana efa tara loatra rasazy zay vao miteny hoe hoeto any amin'ny hôpitaly lehibe le olona tokony hiteraka inona zavatra mitranga maty le renim-pianakaviana maty le anabavy kelitsika maninona raha atao fampitaovana an'ireny CSP2 reny fa tsy lanilaniana amin'ny aitraitra amin'ny vola malagasy na aririna fotsiny amin'ny zavatra tsy mampandroso Monsieur Augustin Andriamananoro inona ny zava-baovao hoentinareo areo satria araka nambara teo raha malala fa ianareo efa maro anisa teo anivon'ny anterimaire-pirenena tamin'ny fiam-potoana voalohany tondrany Filorajoelina iteny hoe zava-baovao any Abraham Razafa efa misy ane ny vina anasa ny ainga tamin'ny velorano Filoham-pirenena tamin'ny velorano telo ambin'ny folo ary ankehitriny koa ny Henri Telo lehibe izay iorina fampandrosoana ny Madagasikara tiako ngamba ny somary ohatran'ny alay-panahy-kely ihany iresaka amin'le resaka izy menadata io satria tsy tena misy zavatra azo raisina loatra moa na tena hoe mitombona satria ohatran'ny karazana inona moa tsy zanazany hoe ohatra malahelo kely ihany zareo amin'le asa soa atao amin'le vahoaka zany le fizarana kely vary kely tsinjo kely tosika fameno na ny kovetakely ampanasa lamba tokony tsy hakarary anareo zany zavatra tokony mba hanao koa ianareo zany fahitako anazy dia mba fifananana masina ny atsika satria io vahoaka io koa raha ohatra ka hosakananareo daholo zay olana soa anazy
angambany tsy de mety zay na ny filazanao reo sakanana ny mpitondra fanjakana mba tsy hampianajanaka ny avelany sy ny sisa everiko fa eritreritra samyrehetra zay zavatra zay fa za tsy mihiny hoe avy any amin'ny vahoaka malagasy zay eritreritra zay fa mba ny faniriany vahoaka malagasy de mba afaka hampianajanaka ny daholo ny zanaka malagasy rehetra na ny mponina majinika eny amin'ny toerana iva aza de mba mety hanana ny antony hoe bourse scolaire afaka mandeha miampianazanaka ny andafy any koa sika ka hoajanontsika ngamba le farangosofina iny fa ianao miteny teo hoe inona ny hoe zava-baovao mba hoentina ny zava-baovao moa de mazava ho azy fa ny tena hoe fandrindrany mpiara-miasa amin'ny fandrindrina amin'ny fahefana mpanantanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna ina ny tiako aviana amin'izany zavatra tsapa ankehitriny rehefa ohatra ka ny solombavam-bahoaka anankiray zany tsy manan-tsaina fa tsy ny hoe andeha hanohatra sy hitsikera mpitondra fanjakana izy de lany amin'izay ny androny misy moa de mandany andro eny amin'ny manjery iny manao tsikera sy ny sisa fa tsy de tena misy zavatra hoe hitany mivangana akory eny fotony eny ary le vahoaka matsapa ny zavatra zay ny mahatonga ny vahoaka ankehitriny manao hoe hafa ihany ary tsara sy metimety kokoa raha toa ka hoe misy ny tena mpiara-miasa zany amin'ny solombavam-bahoaka zay miaradia maro anisa miaradia amin'ny mpitondra fanjakana mpanantanteraka satria io ny inona olazaintsika ny mpangataka tsy ho mafy no ny mpanome mihitsy zany hoe rehefa misy zany ataoko hoe firaisapo amin'ny ireo fahefana androm-panjakana anankiroa reo de manao dingan-dava ary mailaka ny asa fampandrosoana zay ngamba ny Abraham Razafa mety afianao hoe ny tena zava-baovao de tsotra ny fanakaikezana kokoa ny eo amin'ny vahoaka sy izay misolo tena anazy indrindra ny fitondram-panatanteraka zany hoe ny zavatra hitatsika zavatra nisy teo aloha moa zany zavatra zany de hoe mavesatra ilay asa fampandrosoana ataony reny solombavam-bahoaka eny amin'ny fotony reny rehefa tsy ampy ho anazy zany ny tosika avy aty amin'ny fitondram-panjakana mahefa zay zavatra zay zany no ataoko hoe anafaingana kokoa na ny eo amin'ny resaka hoe fanarenana amin'ny sehatra ara-tsosialy voalazany tao ny CSP sy ny sisa ngamba ny tokony meko anazy ny taremarika amin'ny resaka hoe fododrafitrasa raha ny resaka fahasalamana fa efa mba maromaro zay ngamba ny hôpitaly manara-penitra napetrakantsika misy scanner misy radio ny CSP de mijanona ho CSP zany hoe misy ny ataoko hoe matériel de soins de première nécessité ny amin'ny fa rehefa misy ny fahasarotana hoe fandidina sy ny sisa de afaka manatona ny toerana ary mamaim-poana amin'ny ankapobeny ny fitsaboana eto Madagasikara de premier soin fa ny sehatra hafa moa angamba ny anabaviko ato anazava misimisy kokoa fa zay maina ta ohatra mitovitomba fijerena satria zay samy eo amboribory tany voalohany ary samy ezaka zay ampandroso ny boribory tany io ary za mihiny fa vitany zay maître Antoine Razafy Manatsoa raha ianareo no mahazo ny atao hoe majorité eo anivon'ny anteny miram-pirenena ahoana ny fomba entina hampandroso ny firenena ina ny mety atao hoe proposition de loi ny mety hoentinareo fanovana zany hoentinareo raha ohatra ka ho azonareo zay majorité zay lisy tsy hoe mety ahazo fa tena ahazo majorité ary possible zany sans candidat ny avy aty amin'ny vondrona firaisan-kina ary raha misy koa zany moa manampy an'izay tsy ferana satria misy ny collectif koa eo anatin'izay fa ny zavatra misy hatramintsika amin'teny zao ke de fitaka silainga zay ny fitantanana ty firenena ity fa nitsakitsahana ny lalam-pandrenana fa nitsakitsahana ny lalàna misy ka raha zay zavatra fototra tena hoe zay mibazy ny fitondrana firenena no vohitsakitsaka hatrany efa firy vola efa firy taona zay mbola mitoy zany fa nitsakitsahana ny lalàna zany ny tsy fanarahan-dalàna rehetrarehetra hita daholo zany tsy fanarahan-dalàna rehetrarehetra zany ny tsy fanarahan-dalàna rehetra isan'andronandro tsika mahita ao anatin'izao tokony atao hoe pré-campagne zao no ahitantsika ny fanararotam-pahefana rehetra fampiasana ny fahefam-panjakana fampiasana ny mpiasa-panjakana ianareo isan'andro tsy andrenesana hoe mamory sefim-pokotany boribory-tany voalohany ary resantsika hoe mamory amin'ny gouverneur na ny nareo menada na ny olonareo any amin'ny fokotany hafa dia ny kandikam-panjakana mamory sy mamebaika an'ireo sefim-pokotany rehetrarehetra reo misy ny sasany any amin'ny chef district no manindry
ary tena miteny mihitsy hoe hovaina ny sefim-pokotany boriboritany fa efatra manokana zao dia 24 nisany 21 mosa 24 sefim-pokotany tonga dia novaina satria tsy tian'le candidat ny mpanjakana zany ve dia zavatra mety ve zany zavatra zany faitsakisahana ny lalàna zany maninona ao anatin'ny fotoam-pifidianana oatra zao no esorina daholo ireo olona reo so ihany moa zany fa nanaovan'izao fitoriana nivon'ny tribunal administratif nanaovana sursis à exécution fa na misy ary zany satria rehefa mipetraka ny sursis à exécution tonga dia miato avy hatrany le noty le didy na noty zay namoahany zareo namoahana nio nanalàna ny sefim-pokotany rehetrarehetra io zany ny tiako tenena ao anatin'izay dia mbola mitohy ihany ny tsy fanarahan-dalàna satria tsika ao anatin'ny tany tsy tany tan-dalàna ka raha ohatra mirotsaka nandrotsaka candidat ny vondrona firaisan-kina dia ny ahazo an'izay majorité ao anivon'ny antemera-pirenena anao ny fanarahan-dalàna aloha amerina ny fanarahan-dalàna aloha amerina ny Madagasikara ao anaty tany tan-dalàna aloha maro be ny lalàna tokony hovaina fa izay efa misy eo aloha mila hajaina ny didim-pitsarana mila hajaina ao anatin'ny tany tan-dalàna zany iza no tsy mampanara-dalàna iza no tompona andraikitra amin'ny fampiarana ny didy sy fanajana ny didim-pitsarana ny gouvernement tankenareo exécutif tarihan'ny prime ministre fa ianareo no manitsakitsaka an'izany satria tsika ao anatin'ny tany tsy tan-dalàna ka izahay ao anatin'ny vondrona firaisan-kina dia ny amerina an'izay firenena malagasy ao anaty tany tan-dalàna zay ame asina ny vahoaka malagasy amevahana ny vahoaka izay mifidy azy ary tena ho solombavam-bahoaka hitondra ny tenin'ny maro anisa tsy akanavaka zao matsiny misy dia solombavam-panjakana araka ny voalazako teo tsy misy mihitsy vahoaka tsy misy mihitsy solombavam-bahoaka avy any amin'ny lazaina fa maro anisa ireo miaro ny vahoaka raha nisy zany tsy ohatran'izao ny fahasimban'ny lalana tsy ohatran'izao ny toe-karena tsy tafiditra lalina ohatran'izao ny fahantrana mbola misy ara hoe ampahan'olona mena fanampiana misy tena tsy omena mihitsy fa mivahoaka malagasy ray manontolo nefa fasahirana ny olom-patatra sy nikitrano trano ny avakavana ihany no zaraina tike zaraina n'izao sy zao rehetrarehetra any fanjakana fanomezana avany ivelany fanampiana avany amin'ny banque mondiale zavatra toy izany ataonareo fitaovana angalana n'le vato tsy mifon'le olona fa angalana ny vato ary ividianana amin'ny fanahin'olona zany le mila hovaina Abraham Razafy fa raha zao no mitohy dia tsy hita tableau tsony ty Madagasikara ty tsy hita tableau tsony ary rehetra efa teneniko teo efa mahantra daholo fa ny tena mampalahelo ao anatin'izay dia hatramin'ny olona izay manam-pahaizana intellectuel miorooro tanteraka ary tsy mahasamy teny tsony tsy mahasamy teny marina mijoro satria tratrany migadra hinagagazo voantso any amin'ny Bianco amoronana dossier any amin'ny Paka amorenana n'izao rehetrarehetra zao rehefa tsy mety miaraka amin'le mpitondra fanjakana hitantsika zany nandritra ny fotoana nametrahana candidature ary anisan'ny olana ngezabe ny sedrany vondrona firaisan-kina zany satria raha 95 ny distrika nametrahana candidature 68 ihany no nyraisina teny anivon'ny CENI mbola nisy recours tany amin'ny HCCR tamin'izany noho ny antso-jay maro samihafa fandrahonana maro samihafa manjoan'ireny candidat reny misy ary solombavam-bahoaka perinasa tratran'izany ka solombavam-bahoaka perinasa efa hitantsika aoriana koa député fetra président groupe parlementaire team ao anatin'ny hetsika mandritra ny fotoana mpifidianana filoham-pirenena natao samby-dokotra sanatria ohatra ny tsy olombelona nafatratra tao anaty camion satria zay ny baiko dia nitazomina garde à vue mandritra ny folo volana nentina ao anatrehan'ny fitsarana tsy manaraka ny lalàna sy tsy manaja lalam-panorenana sy ny lalàna mahakasika ny solombavam-bahoaka zany fe natao hoe tany zany hoe manaja ny demokrasia tsy mataty olona maneho hevitra sy manageza amin'izany resaka fahalalàna liberté fondamentale ny resako eto Abraham. Monsieur Rakotoarjona rehefa tonga eo amin'ny toeran'izay solombavam-bahoaka izay zany ianareo any amin'ny lafiny loi de finance initiale ny tianareo atakena kokoa raha izay ny filazana azy mamela ianao namana Abraham Razafy aloha satria ny tenen'ny monsieur le ministre teo hoe mba manaova ozy ohatranay fa aza mialona n'le kovety dia mba hiteny aho hoe eny boriboritany fahatelo tompoko dia manolotra fampiofanana marobe izahay tahaka ny fianarana manao savony ary tiako milaza aminao fa mpianatra amin'izany dia efa misy manondrana n'izany vokatra izany amin'izao fotoana izao ary eo ihany koa ny tetikasa maro tahaka ny permis pour tous dia manolotra vatsim-pianarana raetsy
isaky ny tanora te hanaraka n'izany tetikasa zany izahay. Eo ihany koa ny tetikasa santé pour tous, zany hoe fanolorana solonify ho an'ny vahoaka eny boriboritany fahatelo. Fa tsy manao kovety zay, fa manao zavatra zany. Eo ihany koa ny resaka sécurité pour tous, satria fantatritsika fa tsy vitan'ny fanjakana intsony ny mametraka le fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena. Noho izany handray an-tanana ny fikarakarana an'izany ny vahoaka amin'ny fanofanana ireo tanora eny amin'ny faritra. Fantatsika fa marobe ireny officier retraité reny, ary ireny no alainay hampiofana ny vahoaka ary hampandry fahalemana ny faritra eny amin'ny boriboritany fahatelo. Misy ihany koa ny resaka sport pour tous izay kasainay hananganana équipe de rugby matanjaka iray, satria eny amin'ny boriboritany fahatelo dia misy équipe de rugby 420. Dia rehefa miresaka amin'ireo tanora ireo dia hoe andao isika hanangana anankiray matanjaka, ary io ny aro voninahitry ny 3e arrondissement. Zany anisan'ny projet anay eny amin'ny boriboritany fahatelo. Eo ihany koa ny resaka éducation, satria fantatray loatra fa marobe ireo zaza mandeha mianatra amin'ny maraina nefa nona. Ahoana moa no androsoantsika amin'ny zavatra ohatran'izany? Ao anaty anoanana zany le zanakitsika no andeha hianatra. Ao anatin'izany koa dia mandroso zay le programme éducation pour tous izay efa manomboka raha-pitso, satria marobe ireo mpianatra CEPE izay andray fanatevenana ny taranja frantsay, ny taranja lazaolana izay ho tanterahana eny amin'ny akarafaravohitra manomboka raha-pitso. Noho izany faly amin'ny teny monsieur le ministre hoe tsy mifidinay koveta sy menaka fa misy zavatra hafa izay no safidiananay ao. Le loi de finance ozy monsieur Abraham Arazafy, ny zava-dehibe ny zany dia tsotra, ny mijery ny tombontsoa ambony ny firenena. Hita zao fa somary nangingina ny eo amin'ny resaka fambolena eto Madagasikara. Na marobe ary niezaka nataon'ny filoha teo aloha. Dia mampalahelo satria le filoham-pirenena mihitsy eny miteny andao amboly Artemisia fa avela amin'ny vary. Nefa isika malagasy ngeika mihinam-bary in-3 isan'andro. Zavatra ohatran'izany zany dia ohatran'ny mampatahotra hoe responsable ve ny olona mpitondra antsika ity sa ahoana mihitsy, satria le vary foto-tsakafonao no atao ambany zavatra fa andeha amoly Artemisia. Ny resaka loi de finance sy ny rehetrarehetra zany rehefa mijery ny tombontsoa ambony ny firenena sy mijery ny vahoaka io dia mety foana, ary mila solomba-vahoaka samy joro mavita mandresy lahatra mandaa indrindra le resaka malety, satria fatatsika ngefa misy zany resaka malety zany ao amin'ny assemblée, ka izany resaka zany dia mila solomba-vahoaka tsy tia malety na tsy voavidy vola. Ary izany indrindra no natonga anay nametraka ny slogan eny tamin'ny hetsiky ny candidat zany 11 candidat ny hoe tsy voavidy vola, namana Abraham Razafy. Solomba-vahoaka tsy solomba-vahoaka fa solomba-vampanjakana izay tsy mijery ny mety mahasoa ny vahoaka. Rehefa meno an'izy menada eto dia tsy ampite fotsiny ngamba le souffleur pour tous sisa ngambany, satria ohatra ny verina amin'le ady hetsika nataondrareo tamin'ny fotoanandro propagande zay nezahandrareo moa zany nitaritana ny vahoaka tamin'izay hoe isariana ny sain'ny vahoaka zay hoe tsy andeha ho any amin'ny fifidianana, satria zavatra hafa no tanjona tamin'ireny fotoanandrony zay. Satria marina fa mety ho zay ngamba no hitan'ny namako ato hoe mizara vatsy, mizara fitaovana ho an'ireo marefo sy ny sarambaim-bahoaka zany le hoe candidat. Le candidat mpanjakana moa tsy dia azoazoko loatra fiteny anazy hoe candidat ny maronisa, satria izay moa zany malaza anazy eto, satria vondrikery izy io amina antoko politika maro de maro. Ao ny TGV zay antoko fantatritsika tsara fa antoko isan'ny lehibe sy matanjaka. Eo ihany koa ny vondrona ny Armada, ny Mapara, ny Upara, ireo vondrom-pikambanana maro, TGV, ny CSNR, TMH, ProNR, IFI sy ny maro hafa. Ka ireo maro anisa ireo zany amiko dia samy mitondra ny anjara brikiny daholo zany amin'ny asa izay eny fotony zany,
ao ny manao ny asa sosialy, ao ny olona zay manampy ny olona mpiarabelona, tsy afenina fa zay eo amboribory tany voalohany zao a de manao cours gratuit ho an'ireo ankizy zay manala fanadinana ao amin'ny taranja matematika, ny taranja SVT, ny taranja langue vivante sy ny sisa ihany koa, fa tsy ho tataraina sy ho dradradrainy etseroa zany, na ny mpanala BEPC zany a na ny mpanala baka zany a de omena cours gratuit. Afaka mandalo any QG nareo raha ohatra ka manana olona any premier arrondissement, fa zay tsy manavaka, tsy voatery eo mpikiatrika ao anivon'ny antoko ihany de fa rehefa zanaka ny malagasy de misokatra ny fampiofanana zany. Ka oka tsika tsy de tena ho irona zay na toko hoe mba tokony efa anana fahamatorana am'izay nareo zany hijery hoe mba mijery avo akaritsika avo kely le débat zany hoe misy vina eo fampandrosoana ho an'ny Madagasikara. Ary manana diditsika zay tompona andraikitra politika zany hoe ahoana ny roso itsika makany, satria ny asa fampandrosoana zany tsy nampandrosoana atoko anankiray na ao anatin'ny fitondrana fotsiny ihany, fa araka ny voalazana atao ray aman-dren'ny firenena, ny filoham-pirenena, satria nofidiany malagasy rehetrarehetra ary ny vahoaka malagasy. Ny fototrafitra zay napetraka lalam-pirenena sy ny hafa sy ny sisa tsy natao hoe ity tsy azo andehanan'ny mpanohatra na ity natao an'ny malagasy io, ary tsy mialonjafy io an'ny vahoaka malagasy. Miteny izy teo hoe ny vokabary ngambany tsy tokony menazy ny statistika faraparana fa tatoato de efa niena ny fanafarana ny vary avenivelany, satria efa nitombo zany ny vary izay vokatra eto an-toerana. Mazava ho azy mbola tsy tena feno zany fa mandeha miandalana io any amin'ny fahavitana tena ara-tsakafo zany raha ny resaka vary no dinihana. Ary misy ny zavatra ezaka ataon'ny fitondram-panjakana am'zany na ny famatsiana ny zezika ho an'ny tantsara. Zao efa misy tetsikasa zao any nivo ministeran'ny fambolena zay angalana ireo karazana atao hoe akora fototra avy ato amin'ny orinasa Ambatovy zay anao avadika zezika de ho alefa amin'ny vidiny tena mirary sy mora ho an'ny tantsaha. Misy ary moa no zaraina tosika ihany koa zavatra io. Betsaka ny zavatra mandeha moa fa zany hoe tsy voatery ho hitany zareo zany amin'ny aino aman-jery, satria rehefa tratran'izay solomaso ny fanoherana zay ny fomba fijery de tsy de mahatsapa tsony an'izay le ezaka ataon'ny fototram-panjakana zay, fa miany vahoaka ny fototram-panjakana na ny fametrahana ny hoe ny fototrafitra fotony zany na ny hoe fiaina ny fahasalama-bahoaka sy ny any zany azo atsaraina daholo zany zavatra zany. Ary ny resaka fampianarana ngamba ny mba afaka mamijery ny sary koa isika efa mbany amin'ny toeran-tsekoly lavitravitra any zao voaingany hitako tao mba manana kely ny fanamina, mba mahazo kely ordinateur, mba mahazo sekoly manara-penitra ny zana-bahoaka, fa ngamba tsy de tazany zareo zany fa mba isy ny fotoana mba mijerijery amin'ny voikala mpifandraisana internet ihany na ny vaovao, fa aza de variny nareo fa misy zavatra mivoatra eto amin'ny firenentsika rahalahy. Maître Anitra Razafy solombavambahoaka toy ny ahoana ny ao anatin'ny legislature manaraka eo ao anatin'izay aorinan'izay fifidianana izay miaino ny resaka eto manko lasa mironona kokoa makany amina resaka hoe exécutif avetsika fa ny asana solombavambahoaka mihitsy ny tena tiako evina manahoana indray hoendrika izay solombavambahoaka ao anatin'ny legislature manaraka izy. Izahay moa zany izay solombavambahoaka perinasa avy aty amin'ny fanoherana député Tim moa zany tena lazaiko eto miampy amin'ireo solombavambahoaka zay miaraka tamin'ireny etsika fotsy reny, ireo ny tena manao ny asana solombavambahoaka marina. Ny asana solombavambahoaka marina raha mihaino anazy mindralahy eto de ohatra ny diso ny fandraisan zareo satria lasa fifaninanana asa sosialy le boribory tany misy azy tsirairay avy. Lasa ifaninana amin'ny fitondram-panjakana amin'ny ifaninana ny fahifanam-panatanteraka hoe anao an'izao ary solovaika any akalana zay zavatra tsy vitan'ny commune. Ny asana solombavambahoaka voalohany indrindra dia fanaraha-maso ny fahifanam-panatanteraka ny gouvernement, contrôle et suivi du gouvernement. Ka eto zany de zany teny foana mieux placé satria nanao ny asany tena maha solombavambahoaka nandritra n'izay fotoana na solombavambahoaka anazay mandat anankiroa de tena nanara-maso ny asan'ny mpanatanteraka ary ny tsikera zay ny dikany tsikera ary fanina ny fahefana mpanao lalàna. Tsy manao lalàna fotsiny izy mandany lalàna izy fa manara-maso indrindrandrindra ny asany atao fahefana mpanatanteraka. Na raha nareo araky ny tokony ho izy ve ny loi de finance na rectificative na initial ny pirofo mivaingana dia ireny tatitra ataony cour des comptes reny, ireny tatitra ataony mpanara-maso hafa société civile mitsikera manaraka miaraka aminaingy ireny ny zavatra tsy mety amin'ny fanatanterahany ny loi de finance.
iny zany dia natao boky be ho an'ny lazaina fa solombavambahoaka maronisa le solombava-panjakana tsy any akory na mamaky sy manokatra an'ireo boky ireo ary marina fa matevina be izy fa tsy misy maronisa tsy mahay mamaky an'io loi de finance io ka raha nytany ianao androany hoe ahoana ny makasika ny lalam-pirenena simba ireo misy volanke natokanao an'izany nisy volanke nindramina tany amin'ny firenena maro samihafa mpamatsy vola avy any ivelany nanaovana ratification teo anatrehan'ny antemera-pirenena fa tsy tanteraka izany satria tsy misy solombavambahoaka manara-maso an'izany izay enony zareo fa lazaina fa izay miteny dia mpanohitra daholo dia satria rehefa mpanohitra miteny dia tsy raisina le izy tsy raisina ny sosokevitra sinitsikera tsy afaka manitsy an'izany lalana diso zany dia normal be raha simba daholo ny lalam-pirenena rehetrarehetra tsy tafarina hatramitsika miteny zao samy be dia be nibetsaka ny mpitondra teo ny fanesy teo fa samy mba nisy ny raisina daholo na vita farafaratsy ny kojakoja ny lalam-pirenena na zay lalana hitondreny vohitra fotsiny ary nyresako eto manala baraka angeny zavatra misy satria tsy mahay ny asa n'le solombavambahoaka fa lany andro manaso azy sy misolelaka somary tsy te handatsa moa za fa maro amin'ireo zao tsy nahazo mandary tsy miverina kandida tsony kanefa nanao ny aintso zavatra niaro an'le fitondram-panjakana iresaka fotodrafitrasa zay nataony zareo tsy manaraka mifenitra angeny araka ny akamaroan'le izy ifet d'annonce fotsiny miteny hoe misy canere misy an'izao mbola maty lava ary mbola andoavam-bola be zay tsy takatry le vahoaka namorona asa inonareo teto ny kely nisy ary nikatina daholo ka hoy iaho hoe asana solombavambahoaka daholo zany manara-maso ary rehefa mahita ny tsy mety zay dia tsy maintsy nitsikera be loatra ny zavatra tsy lavorary manaraky ny lalàna zay anjara asa ny solombavambahoaka ny solombavambahoaka lasa mpanao lalana daholo neny maroni lazaina fa maroni solombava-panjakana lasa mandroaka fako manasa lamba eny amin'ny bassin satria mbola tsy fantany hoe ina ny asan'ny mahasolombavambahoaka tsy izany ny faninanana mila mampiseho mihitsy hoe solombavambahoaka zany dia hampianatra n'le vahoaka hoe ny anjara asany voalohany aloha dia tsy zarazara zavatra mety misy zavatra azo zaraina hoe tena masahirana le vahoaka fa tsy lara-pamehana zany azo atao zany fa tsy ino no andao entina tena hoe ino no andeha isotomana ny vatony olona fa le anjaran'le tena hoe andrasan'le vahoaka dia hoe tena masolo tenanay tokoa ve anara-maso n'le fahefana mpanatateraka tokoa ve ka rehefa manaraka ny manara-maso ny mpanatateraka dia nanyresaka fizarana an'ireo zavatra vatsitsiny zao hoe sinsisareo mba zaraina ara-drarina mahazo daholo ny rehetra misitraka andrany daholo solombavambahoaka tony ny ahoana no fidinina amin'ny legislatura manaraka eo solombavambahoaka afaka hitondra ny feon'ny vahoaka eo anivon'ny antenimera-pirenena solombavambahoaka mahalala atsakany sy andavany ny faritra izay soloany tena ary solombavambahoaka vonina hijoro amin'ny tombotsoa ambonin'ny firenena tombotsoa ambonin'ireo vahoaka izay ny fidy azy fa mba te hiverina kely koa any amin'le hoe asa soa izay natao zany eo amin'ny boribory-tany fahatelo no resahana zao fa eraky Madagasikara mihitsy eny ny nosahan'ny atoko ARB satria mahatsapa fefatena latsaka lalina le vahoaka ary karazana plan de sauvetage zany no natolotra io ho an'ny vahoaka zany hoe fampiofanana izany eny ahafahan'ny vahoaka mamorona asa ho an'ny tenany ary alasana azy autonome fa tsy hetehitra tsony satria misy kolotsaina zay napetraka ho ny vahoaka le lasa zatra tolorana zany le vahoaka miandry hoe ho avy eo indray ny anina izara zao ho avy eo indray ny vary ho avy eo indray ny menaka ka izay indrindra ny natonga anay andray andraikitra eto amin'ny firenena hoe andao afahana mihitsy ireo vahoaka ireo amin'izao fahoriana sy fahantrany zao ka ampianaritsika mamorona asa ho an'ny tenany namana Abrahama Razafy eo amin'le resaka asa sosialy vao resaka teo izay fa eo amin'le andraikitra nareo ihany koa amin'le fanaraha-maso ny asan'ny gouvernement eo amin'ny fanaraha-maso ny asan'ny mpanatateraka zany dia eo amin'le resaka loi de finance indrindraindrindra ohatra hoe vola ohatry ny ahoana no atokantsika ohatra any amin'ny resaka fambolena vola ohatrohatry ny ahoana no atokana any amin'ny resaka fampianarana amin'izao fotoana izao zany dia mahagaga mihitsy satria na miborsy le mpianatra any tsy voaloha
ohatrinina loatra zany no vola atoka amin'ny fanjakana io ho an'ny éducation eto Madagasikara. So sanatria lany ampidonan-draharaha fotsiny amin'ny karaman'ny mpitantana, amin'ny carburant, amin'ny ticket carburant, amin'ireny fanilo reny na ny crédit tellement zay amenan-drareo. Dia tokony jerena zany hoe so dia tokony idina koa ny robinet an'ireo mpitantana ireo, satria vahoaka miafy nefa ry zareo migalabona ary miadana be eo nefa ry zareo anie no mpiasa raha ny tena izy, satria ny vahoaka no patron nefa aiza ianao mahita le patron indray ny mijaly eto Madagasikara. Ry zareo mandeha 4x4 V8 daholo, tsy mijanona manao va-et-vient eraky Tananarivo, ny ankizy aterina amin'ny fiara-panjakana. Na izany ary dia efa tsy azo ekena amin'ny fitondrana tandalana, satria ilay minisitra ohatra ny nomena amin'ny fiara fa tsy mivady aman-janana. Ary rehefa mandeha manao asa tsy asa-panjakana zany dia tokony tsy entina manao vendredi joli ohatra reny fiara reny, na entina mandeha akoatriny ny asa. Zay dia manana sosikevitra mihitsy, satria teo aloha dia nisy izany garage administratif izany, manana 4x4 ohatra eo amin'ny 5 eo fanjakana ao amin'ny garage administratif, ary ministra nanana fiara ry zareo fa voiture légère no netiny. Rehefa andeha tourner ministra dia manao demande hoe andeha tourner ministra fa manao demande mba mila fiara tsy mataho-dalana anankiray, dia avoaka iny fiara iny, dia lasa izy mandeha tourner, da avy eo aterinao aloha izy, atao ny entretien, voaraka tsara ny entretien, dia mandray ny fiara kely indray ministra. Rehefa andaniny pony reny zany dia tena mampalahelo anay mihitsy, satria le vahoaka miafy, le mpitondra zany dia miadana, migalabona, manao fiainana be, nefa isika vahoaka amin'ny patron. Ary tsy vitan'izany fa le asa namena ny endreketany zareo anie tsy vita, satria ny sécurité, ny famoronana asa, ny fahefa-mividy rehefa tsy tafita ny mpitondra amin'ireo lafin-javatra telo ireo, dikan'izay dia nandamoka ny asa, tsy vita le mission nomeny vahoaka azy. Eo zany dia misotona ny saintsika hoe mbola tokony hoe ampiadanina ohatr'izao ireo mpitondra ireo, nefa le asa izay nomentsika azy dia tsy vitany araka ny tokony ho izy. Namana Abraham Razafy. Monsieur Augustin Andriamananoro, mety ahoana no endrika izany solombavambahoaka ao anatin'ny fiam-potoana hiasana manaraka eo izay, satria anisan'ny voaresaka teo amin'ilay fanangatanana fotsiny ve sa mety ahoana izay endrika izay? Ny hoe endriky ny solombavambahoaka afaka hiasa ao anatin'izany hoe fiam-potoana nametrahany ny vahoaka fitokisana amin'izany dia olona hijoro aloha voalohany indrindra amin'ny famarinana, fanetretena, indrindra fitiavana ny tanindrazana. Olona anakaiky ny vahoaka io ary mahafoy na ny fotoanany na ny oentimanana anasoavana ny mpiarabelona io, satria fitokisana napetraka taminy. Tsara toerana nga maramina teny Abraham fa nivolazany teo ary Mbako manana ny teny izy Menada hoe ny vahoaka ny tokony patron. Za dia mametraka an'izay, ary rariny dia rariny tokoa raha ohatra ka misy ny tamberina ndraikitra tsy maintsy eo amin'ny vahoaka io. Tsy tokony ho tompona mangatakata ny vahoaka malagasy raha ohatra ka nametraka ny fitondram-panjakana, ary ny solombavambahoaka ny Madagasikara no tokony ho mpanara-maso. Filaza teo hoe arofanina mijery ny mamary toerana izay fitokisana napetraky ny vahoaka malagasy tamin'ny mpitondra izay. Izany hoe rehefa solombavambahoaka ny Madagasikara milanja ny samboady iny ianao dia tadidio fa asa fanompoana ary asa masina velorano ataonao amin'ny vahoaka malagasy amin'ny fanompoana ao ny firenena. Tokony hanaja ny lalàna ianao zany, tokony hanana fitondrantena mendrika ianao, tokony olo marina, tokony tsy hanana fitiavan-tena, tsy tokony ametraka koa ny hafa ho zanak'ala hafa. Fa raha ohatra ka ny vahoaka malagasy no sanatrian'izany hoe ho tompo mangatakatiny amin'ny zavatra rehetrarehetra, voatery tsy maintsy ianao nga mamalala ny ianao hoe hisy ihany. Izay ny hoe fisintomana lakolosy ho ataony ny vahoaka
amin'ny olom-panjakana reny. Fanarahamaso amin'ny asan'ny ampanatanteraka hoentinareo. Zay andraisandraisina fa izay andrara andraikitra zay araka nyvoezaka teo hoe anamora kokoa ny asa le tamberina andraikitra ny fametrahana fitokisana amin'ireo solombavam-bahoaka izay tena isolo tena anazy hiara-iasa amin'ny androm-panjakana mahefa anatanterahana reny veloranona vina mpampandrosoana rehetrarehetra iny fotony ireny zavatra ireny fa tsy hoe solombavam-bahoaka andaniny androny fotsiny itsikera na andeha anohitra botolo fa tokony anana anjara biriky izy amin'izay arofanina hoentiny amin'ny fanarahana ny asan'ny fanjakana mpanatanteraka izay zavatra izay volom-bahoaka zany ary eto angamba ny diso ny filazana hoe misy solombavam-panjakana za mihevitra fa mety fomba fijery ny ranabavikato zany fa tsy afaka isolo vavan'ny fanjakana mihitsy zany solombavam-bahoaka izany mitondra teny ny olona ny fidy azy izy ary ilaza zay marary ny olona mifidy azy izy zay menadamo eto Antananarivo renivohitra boribory tany voalohany iarana malala ny olana fototra raha iny boribory tany eny angambany raha ohatra ka misy asa tena tokony ataon'ny fotoram-panjakana na ny fotoran'ny solombavam-bahoaka dia ny fahaizana miara-miasa amin'ireo fotorana mpanatanteraka mba hisy fiatraikany mivantana eny amin'ny mponina zany zavatra zany. Eo ny olana tsy fandriam-pahalemana araka voalazanareo teo misy olana koa eny amin'ny fiakaran'ny rano ny loto sy ny zavatra maro rehetrarehetra zany zavatra zany tsy maintsy atao asa vati-drano zany tsy vita raha tsy fanakonana ary hifanomezan-tanana zany tsy ampy ny fitsikarana na filazana etseroa fa mila mandray ny andraikitra ary mifanometanana ny fanefana mpanatanteraka izay misolo tena ny koa ny fitondram-panjakana eny fototra dia ireo azo lazaintsika hoe be ny tanàna na ny olom-boafidy isan-tsokajiny avy dia anjara solombavam-bahoaka ny Madagasikara zany no miara-miasa aminazy ireny manao tantsorika ao tena vahaolana fa tsy ho fototry ny olana eny fotony. Maître Ranitra Razafy Manantsoa atao hoe antoka anankiray amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fisiana famarina toerana ara-politika stabilité politique no resahany eto mety vonina iroso any amin'izany hoe apaisement zany ve isika sa tena tafiditra ao anatin'le tontolo politika mihitsy ny fisiana izay hoe majorité mety hoe avy aty amin'ny mpanohana mety hoe avy ary amin'ny mpanohatra nenenevon'ny antenimieram-pirenena. Ny resaka apaisement politique na ny stabilité politique dia tsy avy aty amin'ny fanoherana no mahatonga azy. Le fomba fitondrana mihitsy no mahatonga an'izay instabilité politique ary tsy siny apaisement politique tsy fitoniana politique satria araka ny teneniko hatrany am-pendohana hoy aho hoe le filoham-pirenena misy angeka filoham-pirenena ho an'ny ampahamalagasy ary mijanona ho lehibe ny vondrona politika. Hitantsika zany amin'ny zavatra rehetra izay ataony na ny loko entiny ohatra ny kravaty ataony namana io hita zany ampisehoany an'le voaka malagasy rehetra hoe izy dia filoham-pirenena ny ampahamalagasy fa tsy ny rehetra voalohany zay. Faharoa ny tsy fanomezana vahana ny fanoherana kanefa ny fisian'ny fanoherana no mahastable ny fanajana sy fanomezana ny zony fanoherana no mahastable ny fitondram-panjakana. Ny fanohen-kevitra ngeka hitantsika fa tsy azo atao zany zay manao hevitra rehetra dia sakanana na bomba lacrymogène zay mieritreritra fa amory vahoaka. Solombavam-bahoaka mitenen'ny lalàna no manery ny solombavam-bahoaka dia anao tatitra. Izao manokana solombavam-bahoaka lany tao boribory-tany voalohany fa rehefa lany solombavam-bahoaka ianao dia solombavam-bahoaka Madagasikara. Rehefa anao tatitra dia ao anatin'ny boribory-tany voalohany no voalohany tiako anaovana tatitra fa sakanana tsy mahazo manao an'izany. Mpitandro filaminana marobe hitantsika ireny dispositif militaire tsy mbola nisy ohatr'izany ohatran'ny hoe en état de guerre Madagasikara Tananarivo namoahana blindé 4000 éléments manerana n'iny analakely rehetrarehetra iny eo amin'ny Parvinge ka premier arrondissement namany atsika io raha ohatra ka ohatra ka mieritreritra fa hitantsika zany fa rehefa mihaino anazy amin'ilay resaka hoe asana mahasolombavam-bahoaka mihitsy dia à côté de la plaque satria ilay asana solombavam-bahoaka mihitsy mbola tsy fantany zany dia gaga be mihaino anao eto tena za tsy miala tsiny fa miteny anao hijoro amin'ny fahamarinana
fa nidikan'izany tsy nisy nijoro tamin'ny famarinana mihitsy le ao amin'izao fotoana zao ary hita zany dia anao zany manamarina an'izay miteny ianao fa hitena solombavam-bahoaka hitondra ny teny vahoaka tsisy nitondra ny teny vahoaka angeta hoe raha ny enony vahoaka izy ka nitondra teny vahoaka ianareo rehetra rafim-panjakana rehetra filoha-pirenena antemeran-doolona ny antemeram-pirenena ny gouvernorat ny akamaroany ny ben'ny tanàna hatrany amin'ny sefim-pokotany ka mitovy loko daholo fa inona ny zavatra vitanareo tao anatin'izay inona ny zavatra pozitif hita tao anatin'izay anjaran'ny vahoaka no mandanjalanja hoe inona zany zavatra lazain'le namana tsy izany ka raha ohatra ka resaka apaisement politique tsika tsy miankina amin'ny fanoherana zany zay nge tsy manana zoa aneo hevitra kory anao tatitra kory amin'ny mahasolobavam-bahoaka tsy manana fahefanana manana moyen ahafahana manatanteraka mivinanareo aopelantananareo daholo ny fitaovana rehetra moyen rehetra fa tsy hainareo mampiasa ny lalàna tsy hainareo mampiasa ny solobavam-bahoaka zay lasa solobavam-panjakana averiko foana zay tena solobavam-panjakana ny misy ao porofo anankiray hoetiko anao Augustin Andriamananoro nosakanana tsy navelana anao ny motion de censure iny antemeram-pirenena izy no nanakana an'iny niala tany amin'ilay filoha-pirenena prime ministre tany amin'ny QG nareo zavatra voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana zany afaka manao motion de censure lazaina indray fa manonga-panjakana ny fanonganam-panjakana ny fanaovana motion de censure zavatra anjara asany solombavambahoaka ange zany lazaina indray fa atokony anao rencontre ny gouvernement sy ny solombavambahoaka fotoana anankiray anaraha-maso ny ametrahana fanontaniana amin'ny gouvernement dia nosakanana indray amin'ny fomba akolaka aleo tsy asiana mihitsy aloha aleo mihitsy tsy asiana mihitsy ny fionana amin'ny gouvernement dia arovana ny gouvernement ao anatin'izay ka raha mbola izany no eritreretina apetraka ao anatin'izany antemeram-pirenena zany dia diso tanteraka hoe aleo samy mitovy loko fa Tananarivo renivohitra vao vopitaka tamin'izany loto fahasimbana fantrana insécurité Tananarivo renivohitra nefa zany no nentina naovana fampielezan-kevitra hoe aleo be ny tanàna mitovy loko amin'ny filoha-pirenena no apetraka eto Tananarivo potika izy io fanarenana anazy mbola asa be ho an'izay be ny tanàna manaraka eo Kotarjona mety ahoana ny endriky ny législature manaraka eo mahakasika an'izay resaka toy izay hoe resaka apaisement tsy voatery amin'ny resaka politika ihany fa amin'ny resaka sosialy ny resaka ara-toekarena ny tiako lazaina aloha mikasika ty fifidianana solombavavahoaka ity dia ile caution izay nakarina avo efatrena ya ministra mbola tao anaty gouvernement tsara tamin'ireny zany hoe isan'ireo olona nanapaka an'iny fitsipidalao iny zany ministra izay miaraka amintsika eto ankehitriny iny zany dia tiako milaza fa fanilikiliana iny ary fanavakavahana ireo malagasy tsy manana enti-manana entina hirotsaka amin'izany fifidianana izany ataon'ny olona any ambanivohitra aiza moa ny ahita vola 20 tapitrisa ahafahana atao caution ka ahafahana hirotsaka ho candidat solombavambahoaka nefa mba manany feony ihany ene reny malagasy reny mba tiany akarina ao amin'ny antenimera ihany koa ny feon'izy ireny ka ny zavatra iseho zany aloha dia antenimera ny vola zany io antenimera ipotre io ary tsy tena représente ny malagasy amin'ny lafy valony nosy satria misy ireo voailikilika ary misy ireo vaosakasakana tsy afaka andray anjara amin'izany fifidianana izany. Monsieur Augustin Andriamananoro fonina amin'izay apaisement zay ve nareo amin'ny resaka politika sosialy ny apaisement moa dia iny araka ny voalazantsika teo hoe sy anacte personnel avant tout zany hoe miainga amin'ny tsirairay alohany atongavantsika ny fahatoniana io tsy misy hoe on peut pas décréter un apaisement tsisy hoe namoaka didy fa tonga ny fitoniana dia miainga amin'ny tsirairay aloha ary indrindra eto dia manasa ndrareo vondro ny fanoherana koa satria io koa hoe ny vitsy mikitra ny rero ny fitenenana rehefa ohatra ka ny andro tokony ny andro ndrareo tsisy ataova tsy ny hoe mandeha hitarika ny olona ho any amin'ny fandrafesana sy ny andeha hifampiantsy amin'ny fitoram-panjakana mazava ho azy sarotra ny atongavantsika amin'izany hoe fitoniana zany fa rehefa ohatra ka tonga saina ny tsirairay hoe ay ve zany
ny asa fampandrosoana ty Madagasikara ty dia anjara biriky ny tsiraray no ahafahantsika manateraka ny zavatra aina mety moramora ihany kokoa ary mila manaiky antsika fa misy mitondra eto amin'ity firenena ity ny fanekena sy ny fanajana ny antanatohatra eo amin'ny androm-panjakana rehetrarehetra dia isan'ny mitondra antsika amin'izay fitoniana ny apaisement zay rehefa ohatra ka ajaintsika ny mpitondra satria io aloha napetraky ny vahoaka amin'ny fotoam-piasana misy azy dia efa zava-dehibe anankiray zay contribution zay fanjara biriky lehibe zay entiny ka za miny fa efa mba betsaka ihany ny ataoko hoe ny expérience nataontsika teto zay tsy misy manana tombontsoa itsika angamba hoe mbola hisy korotana na crise politique eto ary matoantsika mbola atreto jereny zao tontolo zao hoe endrika fa lasa modely fakatahaka Madagasikara amin'izany hoe fifandimbiasa pahefana amin'ny alalan'ny fifidianana zany dia tsara tohizany zavatra any jereo hoe zavatra mitranga ny Afrika zavatra mitranga hitantsika na ny Sénégal na ny teolotana Côte d'Ivoire na ny firenena maro any Mali dia korotana rehefa misy ny fifidianana ny zavatra misy tany Gabon teto Madagasikara isoran'Andriamanitra ary isorana ny fahamatorana ny tsiraray fa efa intelo ngamba ny sesy zao fifidianana filoham-pirenena dia manisy ny fitohizam-pahefana inoko fa ny fahetantsika amin'izao firosoana amin'ny demokrasia famerenana fihefanany fotony amin'ny vahoaka dia efa ny zavatra anankiray mitondra amin'izay apaisement zay zavatra zay ary araka ny voalazako teo hoe on ne décrète pas un apaisement io tsy ny fotoram-panjakana akory ny amoaka lalàna androany dia hoe tonga amin'ny fitoniantsika fa kosa ny tsirairay tsara sitrapo rehetrarehetra dia inoko fa manana didy andeha amin'izany hoe fitoniana izany ary ny faneho-kevitra malalaka toy izao ao anatin'ny firalaina tanteraka zay ifady-piarako an'izy menada dia efa nanankiray singa atongavantsika amin'izany hoe fitoniana izany zavatra zany aoka zay le fiantsiana ny fandranitana fampiadiana fampisaram-bazana samy malagasy ny fitenenana fa filoham-pirenena dia vazaha sy ny sisa mba aoka mba ho ajantsika fa efa navalo ny lasa zay zavatra zay matoy izy ny fidian'ny vahoaka malagasy angamba efa tantara mivalina zavatra zay aoka mba anantsika fahendrena sy famendrehana amin'ny fanajana ny mpitondra antsika zay angamba no azoko lazaina Andriamatoa Abraham Razafy kasitraka tompoko miresaka apaisement ianao Abrahama miresaka filoham-pirenena no zavatra tiako hisarihana ny saina hoe le filoham-pirenena zay misy amin'izao fotoana zao dia tena tsy azo lavina fa vazaha zay no antony natonga nireo C11 tsy nandray anjara tamin'ireo fifidianana filoham-pirenena reny zay no antony natonga nireny hetsika fotsy reny ka filoham-pirenena lazaina fa filohan'ny malagasy rehetrarehetra dia hitantsika fa filoham-pirenena eny ampaha-malagasy kanefa koa zao filoham-pirenena amin'ny traité miteny hoe mivovo amin'ireo vahoaka zay lazaina fa manohitra azy na mitsikera azy dia filoham-pirenena toy inona moa zany mampitovy an'ilay vahoaka mitovy amin'ny inona moa zany ahoana ny isiany apaisement amin'izany zavatra zany ary zay no natonga ana ny teny foana hoe tsy miankina avy aty amin'ny fanoherana fotsiny zany resaka apaisement politika zany na apaisement tout court fa resaka sécurité koa ao anatin'izany sécurité alimentaire sécurité amin'ny santé sécurité amin'ny fampianarana sécurité amin'ny fahasalamana tsy misy azon'ilay vahoaka malagasy anke zany mpitondra fanjakana no miahany zany ka raha ao anatin'ny fahantrana izy ao anatin'ny tsy fahafahana mitsaboly miteny izy ao anatin'ny tsy fahafahana mampianatra zazy izy ao anatin'ny tsy fandriampahalemana tanteraka isan'andro isan'andro faty olona ry von'olona ry noho ny insécurité eto andrenivohitra ange zany efa tena lasa ohatrany hoe banal mihitsiny maika fa any amin'ireny toerana rehetra tsy tena lavitra andriana hoe tsy misy mpitandro filaminana miahy fa mpitandro filaminana eto dia mpitandro filaminana atao hiaro an'le fanjakana sy anafay anasasy sy anakana anenjika ny fanoherana ka raha ohatra ka resaka apaisement zany resantsika atsika amin'izao fotoana zao dia hitatsika eo anivony antemera-pirenena fa na ao anatiny anivony antemera-pirenena ary dia misy ny instabilité institutionnelle misy reny farany teo reny inge zavatra nitrangana teo anivony antemeran-dolana teo anivony antemera-pirenena nisy ny coup d'état institutionnel ao anatin'ny fanjakana ihany no manao an'ireny nefa olona mitovy loko amin'ilay mpitondra fanjakana reny natao an'ireny fomba hafahafa manitsakitsaka ny lalàna ary mampiasa
ny rafitry-mpanjakana rafi-pitsarana moa zany na fitsarana avy milalam-pandroenana ho fitaovana analana olona sy anaovana an'izay coup d'état institutionnel zany ahoana ny signe ny stabilité politique kanefa tsy afaka mandroso ny firenena raha vao misy ny instabilité politique ka manoloana an'izany zavatra rehetrarehetra zany dia tsotra ihany ny zavatra tenenay hoe fanajana ny tany tandalana, fanajana ny lalàna, fanajana ny didim-pitsarana ary fanajana ny voalaza anaty lalam-pandrenana ho an'ny rehetra hatramin'ny rafitra fitsarana HCC zany fa manjary ny any ivelany no lasa mibaiko sy mampanao ny zavatra tsy fanao dia hitantsika foana zany amin'ny tsy fandianan'ny raharaha rehetra amin'izao fotoana zao tsy misy afa-tsy any fampiasana hery sisa no entina hitazomana ny firenena sy hitondrana firenena maly androantsika mahita ange mpianatra mitaky borsa dia bombe lacrymogène setrin'izay isika isan'andro isan'andro mahita fitakiana etsero fa tsisy to reny vao tamin'ny premier mai tsika nahita hoe tsy mahazo mandeha amin'ny place ny 13 mai ny mpiasa nefa fetin'ny mpiasa mankalaza ny isa taona misy an'izany fa tamin'ity taon'ity tsy mihazo andehanana tsony eo amin'ny toerany eo amin'ny parvis fa lasa mpitandro filaminana no mampiorory sy mandrahoana ny fahitana reny blindé reny fotsiny hoe fetin'ny asa ve dia amoahana blindé ny mpiasa kanefa misy zo zay tsy vitan'le fanjakana le mpitondra fanjakana ao anatin'izay farany misy ny atao hoe défaillance de l'État satria rehefa tsy mahomby ny mpitondra fanjakana ny gouvernement ny exécutif dia lasa le solombavambahoaka no lasa misolovaika any akala na manao ny asany zany mampiazakazaka azy manao ny asa social be dia be io fifidianana no atrentsika fifidianana solombavambahoaka fa lasa miady anao ny asa zay tsy vita ny fahefanam-panatanteraka sy mibe ny tanàna zao ireo candidat mpanjakana ny tiako hanampiana angamba amin'ny voalazan'ny maître teo dia le resaka fiandrianam-pirenena tsy vazivazy zany resaka fiandrianam-pirenena zany satria maro be ny malagasy nanolotra ny ainy ho an'ity tanindrazana imbonany ity ary raisinay ho tompona andraikitra eo anoloan'ny tantara ireo androm-panjakana isatsokajiny izay namerina indray ny mpanjana tany eo amin'ny fitantanana ny tany sy ny firenena. Misy anampiny monsieur Augustin André mananoro an'izay resaka apaisement izay eto any dia efa somary azontsika taratra ihany le izy hoe raha tena fitoniana marina ny davintsika matokony fomba fijery raisana ho an'ny fampandrosoana nyity Madagasikara malalantsika ity any angamba ny tokony horonana fa lasa mbola alaim-panahy foana ny tsirairay lasa mandeha any amin'ny fam satria raha hoe ny filoham-pirenena zany angamba ny izy no malagasy tokana afaka isolotenan'ny Madagasikara amin'ny fivoriana raisam-pirenena ka raha ohatra ka isika ary ato anatiny mbola miezaka manao fiantsiana hoe tsy mahasolotena malagasy fa malagasy sasatsasara na hoe alaim-panahy mihitsy hoe tena vazaha io tsy ho tonga amin'ny fitoniana mihitsy sika mila fanetretena ary mila fahendrena ihany koa zany zavatra zay hoe zay tolona ny eritreretanareo entina nasavozoriana ny saim-bahoaka zay nitondrana lanjalanjana soflerairana Antananarivo ilazana fa vazaha le mpitondra fanjakana nitondra antsika nakaiza moa izy tena hoe napetimety ny sosialim-bahoaka ve zay sa hoe napiakatra ny arika efanao be angamba ny akorotana ary tsy ny fitoniana ny tongavan'izay zavatra fa tokony mba ho avalitsika zay dia zay natoko hoe andeontsika mba hijery pejy vaovao ihany indray anoratra tantara satria tsy hitako zay tokony hoe araka no zany raha hoe sam'izay candidat solonam-bahoaka izay telo Menada za tsy mametraka ny zareo mihitsy hoe fahavalo sanatriny vava fa mpifaninana izahay eto ary irariko mba ho samy lany somatsara izay telo Menada dia mba samy miaraka iray feo hoe inona no entina iarahana mba anavotana ity firenena ity iarahana fitondram-panjakana zay ngamba ny mitondra ny ataona hoe apaisement fa tsy hoe ndeha ho any amin'ny fisarahana salam'izany tsy hitondra antsika amin'ny fitoniana mihitsy zany misaotra tompoko. Eny adiny ray sy efatra amby 5:40 minitra 1h45 minutes no niarahantsika tato anatiny ity fandarana lehibe rahana amin'ny eiza ity inotsika fa nisy ny azony raisina tao anatiny izay fifandimbasan'ny fandraisam-pitenenana izay mahakasika ny mety io aia ny mpifidy amin'ny mety irosona na tsy irosona amin'izay fanatanterahana ny adidy izay antenana fa nampisinda izay aia izay antenana ihany koa izay adiny roa latsaka izay fa nitondra ny vendikevitra mety hoentiny reto
vovonana nefa ny collectif malagasy, ny vovonan'ny firaisakina, ny vovonan'ny IRD zay atao hoe ny grande ligne itondran'izy ireo anatin'izay ary mahity ahitantsika taratra ihany koa an'izay hoe mety hoendriky ny anteny meram-pirenena ao anatin'ny fepitoana iasan'izy ireo manaraka izay araka ny fanao dia metsika fotoana farany izy ireo ray minitra itondrana ny afatra atao anatin'izao fandarana izao tombokontsika ato amin'ny metroanitra makasitraka ny eza amin'izao amin'izao émission zao misaotra anareo ihany koa napetrano kanefa ho an'le vahoaka izay manaraka ny fandarana amin'izao fotoana zao dia miantso ny rehetra mba andeha hifidy ndao andaoly andeha hifidy indray aloha amin'ity indray mitoraka ity anome asina sy amelanjana zany antemera-pirenena zany azonareo an-tsaina hoe iza no olona tokony mendrika atao an'izany solombavam-bahoaka amin'ny antemera-pirenena zany dia mazava ho azy fa tena nao ny asana solombavam-bahoaka malala ny asana solombavam-bahoaka tsy ny mpizarazara zavatra izay mandiso sahady ny asana solombavam-bahoaka ary zay ny zavatra lazaina foana hoe ny fanazarana an'le olona tsy hafantatra ny asana solombavam-bahoaka no tsy halalan'ny olona ny toerana tokony misy ny solombavam-bahoaka zany zavatra ngeza be eto amin'ny firenena ao anatin'ny rafim-panjakana zany solombavam-bahoaka zany antemera-pirenena zany mila mena asina zany fa ny asina dia miala amin'ireo olona izay hofidiana dia olona tena avita an'izay asa zay anaja ny tenin'ny vahoaka anaja ny tany tandalana anaja ny lalàna ary amerina an'izany firenena zany ao anivon'ny sehatra anankiray afatarana fa Madagasikara dia tany tandalana tokoa ny manaraka an'izay dia hoe lavirintsika ny kolikoly lavirintsika ny fivarotana fanahy ny fizarazarana zavatra fifidianana anao zany dia lavirina zany manomboka zao tsika zany dia tokony ezaka amin'izay fa indrindra fa ny kandida zay mpizarazarana ireny ny tokony tsomena vato satria mamitaka zany tsy afaka manao ny asa ny solombavam-bahoaka ny olona manao an'izany asa fizarazarana zany satria tsy asa sosialy ny fidianana ny solombavam-bahoaka fa asana solombavam-bahoaka anaramaso ny gouvernemanta anankiray ngezabe zay tsy voaresaka mihitsy dia hoe ny fanarahamaso reny lalàna reny lalàna lany eo anivon'ny antemera-pirenena dia ireo lalàna mila décret d'application adidin'ny solombavam-bahoaka ny manaramaso an'izany fa maro no tsy mahafantatra akory hoe anisan'ny solombavam-bahoaka malalan'ny asany hoe décret d'application dia mila arahana hoe navoaka ny fahefanam-pandratanteraka ve zay décret d'application zay tsy misy ohatran'ny lalàna mahakasika ny fanoherana hatramintsika amin'ny teny zao zany ange no natonga anisany natonga ny président anankiray toto firenena ho ampese ny fitazomana nyreny lalàna na tsy promulgué fa ny décret d'application anjara asany solombavam-bahoaka zany zay tsy misy miteny mihitsy moa fa izahay mahafantatra an'izany satria izay tena solombavam-bahoaka tokoa ary zay daholo ny akamaroany ao anatin'ny vondrona firaisankina zany dia anjarantsika mandanjalanja ao anatin'izay angambany anatin'izay minitra zay dia tiako hisitona kely ny saitsika hoe tao anatin'izay 5 taona lasa zay dia nametraka fitokisana tamin'ny filoham-pirenena ny vahoaka malagasy hitantana ny tany sy ny fanjakana ary nafahany nametraka ny maridrefy amin'izay tombanezaka vita talalana hoe fanadiarahana ny velorano 7 betsaka ny zavatra vitsy natao tamin'ny hoe fanarenana ny firenena amin'ny ankapobeny na io any koa fijerena ny sosialim-bahoaka indrindra ny fododrafitrasa zay manakaiky ny vahoaka ary tonga hatrany amin'ny district izy ireny amin'ity vanim-potoana ity navozy ny vahoaka malagasy ana fitokisana ny filoham-pirenena izany ka nomenaizany azy indray vanim-potoana vaovao 5 taona manaraka hitondrana ny tany sy ny firenena mba hanakaikezana kokoa izany hoe fahefam-panjakana izany hiasa ho an'ny vahoaka eny fotony hatrany amin'ny commune eny hatrany amin'ny fokotany mihitsy aza eto dia mariako fa ireo velorano 3 izay fototra iorenana fampandrosoana eo ny loharano-karena izay mifototra ny maha-olona na nantsony hoe capital humain eo any koa ny fametrahana ny fampirobona ny famoronana asa amin'ny alalan'ny tanikesa industrialy ary ny farany dia ny fanatsarana ny fanjakana tandalana sy tsarantantana ampiroboroboantsika ho any amin'ny tena hoe demokrasia maro toerana zay zavatra zay dia tsy ho vita raha tsy misy ny fanomezan-tanana eo amin'ny fahefana mpanantanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna ary ny tenanay moa raha iresaka ny hoe boribory tany voalohany eto Antananarivo dia mamela ilaza hoe
mahatsiaro tena ho manana tamberina ndraikitra amin'ny mahavatona sonotry ny tany teto Antananarivo ary ihany koa manana didy amin'ny valobamena eny amin'ny fiarahamonina izay tanina be ka everiko fa fotoanana zao ho ana vahoaka n'Antananarivo any koa mba amerenakasina indray izany tanànantsika izany ary Madagasikara tsy maintsy mandroso Antananarivo ho ataontsika milay. 5 taona tao anaty jaly, 5 taona tao anaty fahoriana. Tonga ny fotoana ahafahantsika manova ary miatsapy any amin'ilay rivo-baovao hitondra indray fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy. Andao ary anao rodobe amin'ny 29 volana May hiaraka hifidy isika ary mahaiza mifidy satria ny teo aloha dia efa hitantsika fa tsy nahomby ary tsy nahavita ireo andraikitra izay nakintsika taminy sy namentsika ho tanterahany eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Tsy voavidy vola. Eny ary soratsika ireo vainy ampatsiahintsika fa ny vovonana firaisakena izay solon-tena ny maître Antra Razafy Manatsoa, ny vovonana IRD izay solon-tena n'Andriamatoa Augustin Andriamananoro ary ny kolektifan'ny Malagasy izay solon-tena n'Andriamatoa Nirina Rakotoarjona no vahiny tato anatiny ity fandaharana lehibe iarahantsika tamin'ny EIZA ity. Isaorana isika nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma ho manaraka ny veloma tompoko. Fandaharana lehibe andao ifidy iarahana amin'ny EIZA. Anasana ny maître Antra Razafy Manatsoa avy amin'ny vovonan'ny firaisankina. Augustin Andriamananoro IRD, Nirina Rakotoarjona kolektifan'ny Malagasy.